ilay nahary ny lanitra sy ny tany. Ilay niseho tamin'ny Mosesika ny tenina na hoe izao izay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Nreto izahay miombona amin'ny Davida izay nampanoratinao an'izany salamo izany. Ianao no irina hifatratra. Tena irina Andriamanitra. Na manahoana ny atsara ny zavatra misy ety amin'izao tontolo izao ity, dia ny irinay sy tena etaetanay dia ny toetra eo an-tranonao. Ny aliko eo ambanin'ny fiarovanao. Mankasitraka anao izahay amin'izao ora sy fotoana izao Andriamanitra, fa tanterahanao ary porofoinao fa izay mangetaeta tokoa dia ho afahanao ny etaetany. Izay nona dia vokisanao, ary izay mitady dia ataonao mahita. Izay mandondona dia voanao. Tanteraka izany amin'ny fiainanay amin'izao ora sy fotoana izao. Ka raha misy fifaliana, raha misy Tompo tena hoe fiobiana, dia indro aterinay izany androany mba ho fanatitra velona, ho anitra ankasitrahana ho anao Andriamanitra. Raha misy mahafaly anay dia tsy aza Tompo, fa eto an-tranonao izany. Koa raiso ny voninahitra, raiso ny idera, raiso ny fisaorana, raiso ny fiderana izay atolotra eto androany Tompo, fa tianay ny mitoetra eto an-tranonao, tianay ny mialika eo ambanin'ny fiarovanao. Koa dia atreo feno Jehovah tompony maro, atreo feno Andriamanitra. Ianao fanahy masina no hitarika ny zavatra rehetra ho fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra ilay tsy toa, ilay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hivavahanay. Amen. Izao tsika ry havana dia hiditra amin'ny fandaharana manaraka. Nama hitetany namafontsontsika rehetra. Manasantsika rehetra hitsangana amin'ity androany ity voninahitran'Andriamanitra. Ririhany. Ataontsika hifahafantarana ny voninahitry ny Tompo, ho mariky ny fifankatiavana sy ny firalahiana, ho fanomezam-boninahitra manokana n'ilay Andriamanitra ray, Tompony Tompo mendrika ny tolorana ny voninahitra sy ny dera ary ny haja. Ity tanana mafitsika ny amin'ny fahatongavam-panompon'Andriamanitra hitarika atsika ampianatra atsika. Sika ihany koa tsy olona ampianarina hiteka ka tsy ahiteka mafy, ho fanomezana voninahitra ho an'ilay Tompony Tompo, lay mpanjaka ny voninahitra hiteka ho an'ilay Andriamanitra raitsika. Ilay Andriamanitra telo zay ray, ray zanaka ny fanay masina izay ometsika voninahitra eto amin'ity toerana ity. Asarato manokana ny tananao fanomezam-boninahitra manokana n'Andriamanitra amin'ity androany ity ao anatin'ny fisaorana, ao anatin'ny fankasitrahana azy, ho fanomerenana ny voninahitra n'ilay avo indrindra, ilay mendrika ny tolorana ny haja ambony sy ny saotra. Makasitraka fianaranao masina izay Tompo, raisy ny fisaorana izay atolotray, enina ny fahavelomana fotsiny azy Tompo. Ianao no efa nahita fa izahay dia iankoka eo anatrenao, ary fantatray fa ianao no Andriamanitra iankofany lohalika rehetra. Androany zay anandratra ny feonay, androany zay dia iankoka eo anatrenao, androany zay dia anolotra ilay fisaorana mitafotafo eo amin'ny fanatrenao. Midira ianao eo ato amin'ity toerana ity, midira ianao fanay masina raisondera ny lanja ny anja ny voninahitra ho anao. Mankasitraka ray masina misaotra ny amin'izay rehetra taridalanao androany. Voninahitra ny anaranao, raisy Tompo malala ny fiderana, raisy Tompo malala ny fisaorana zay atolotra eo anao. Andriamanitra ray mendrika ny tolorana ny voninahitra ny dera ny anja zao fisaorana. Zarato ny tanatsika rehetra ao anatin'izao fisaorana zao, rarantravo ny anaran'Andriamanitra, idera ny fahatsaratsika ny amin'ny zavatra be lehibe natao. Halleluja. Voninahitra ho anao Tompo malala. Inona no avarina ianao satria nomenao fofonaina sy fahavelomana izay ianao. Halleluja. Saura
Asalato masina sy ny tananao ny tena voninahitra ny tompilaza Foi uma bonita noite que me acabou por uma Asalato ny feontsika ao anatin'ny fisoranan'Andriamanitra sy ny fankasitrahana. Misy olombelona hita amin'ity toerana ity nomen'Andriamanitra fofinaina, nomen'Andriamanitra herin-tanjaka fahasalamantsika menakavy. Ao fafainy tananao, asalato ny feonao fa ny hira kosa dia hira. Isika rehetra iara hivavaka hisaotra ny voninahitra an'ilay tompo. Makasitraka ny anaranao masina izay Andriamanitra ray. Ilay mendrika ny tolorana andera ny anja sy ny fisaorana. Inona tokoa no havalonay, inona tokoa Andriamanitra no havalonay ny amin'ny fitiavana lehibe ho anao. Ianao ilay Andriamanitra tena tianay. Ilay mendrika ny tolorana ny anja ambony. Raisy ny fisaoranay, raisy ny fankasitranay, raisy ny dera, raisy ny anja ho anao. Ilay tsy miova maneny manaka izay. Halleluja. Akopy malefaka amin'ny masonao dia asalato ny tanatsika rehetra. Raha tonga dia vetrantsika dia antso ny fanan'i Jehova dia ny fanahy masina eto amin'ity toerana ity. Satria afaka tsy ho ilay intsony dia hiakatra ny mpanompon'Andriamanitra hitondra fampianarana eto. Fantatro manokana ianao androany fa ilay tany lonaka anireny izany teny izany. Fantatro ihany koa fa hainao any mahazo azy ny teny araka ny voalazan'ny Baiboly. Hitondra fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Rehefa tsy nanatrika ny fanahy masina araka ny voalazan'ny Baiboly any bokin'ny Genesis rehefa nanomba teo ambony rano ny fanahin'i Jehova dia ny teny Andriamanitra hoe misy mazava. Hidina eto ny fanahy masina hikasika ampiteny ny mpanompo ny anetsika zavatra rehetra ao amin'ny tontolo ara-panahy anokatra sofim-panahy maro. Ndao tsika mba ametraka ilay toerana ho an'ny fanahy masina.
Ilansika hoe masina ianao. Fa manerana izao tontolo izao tsy miova ny herinao. Miakoka eo anatrenao zay Tompo, satria masina loatra ianao. Mitenao Jesosy, milaza hoe mahatsara anareo ny fialako mba anirako ny mpananatra hoeny aminareo. Dia ny fanahy masina zany. Midina eto ianao fanahy, satria ianao ilay Andriamanitra fanahy. Anaratra avy ny anaranao masina zany. Nda niaraka aminay ianao androany, ira hoe masina ianao. Vernao finono zany voninahitry ny tombony. Sady kofany masina. Sikiray saina androany voninahitra Andriamanitra, ilazana ifamasinan'Andriamanitra.
Misaratam twirana avinao tompo Raisum twiranao Onsa ka utiftonan dronti Oka idra ito fanatino masna yana Oka yasama yegu vaikitino fanemas Miandrandra non vokano ito mzo twiran izao Panupuno pidibitunga yit fanemasna Mitadan tavana Mikatsa kalay fanatina Manati itina wadran Manati itina fanemasna Ramona misma fafnuzan tetana na mafia wan fanan Jehova etam titwerany ty androany dia ozy aho hoe rehefa aminao ny fanahy indrindra ny vokatry ny fanahy dia fitiavana misy fifaliana koa ao misy olona faly tonga eto amin'izao toerana izao amen ve tena faly ve ianao tena feno fifaliana ve ianao amen ohatrany tsy ampy le tiaka ozy izy le rahalahy zay hoe aza atao an'le tiaka misy problème ony
dia ozy ihany koa izy hoe aza atao an'ilay tsika commercial fa le tsika tena mambabo mihitsy a le avy amin'Andriamanitra mihitsy le tsikatsika manana an'izay tsika izay ianao amen mba asehoany akaikinao nge le tsika tena mambabo le avy amin'Andriamanitra namorona olona tahaka anao Andriamanitra tahaka ny endrikao raha mitsika izy Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ya. Restsika avy hatrany ny fandarana manaraka ny président ny fédération de pasteur eto Antsirabe fifankatiavana mpitoro ny filazantsara amteka miaraka amin'ilay fitiavana lehibe voninahitra Andriamanitra. Sono tompoko. Kasika. Afaka amperaka vetivetsika dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ary afaka malala rehetra tsika mpanompon'Andriamanitra eto Antsirabe zany na mpitondra fiangonana na ny mpitarika sampana tonga soa amin'izao azo lazaina hoe conférence zany ho an'ny mpitarika izao. Dia misaotra ihany koa amin'ny pasteur Nelson sy ny ekipa rehetra amin'ny Jesosy fandresena napetrahana. Misaotra ihany koa anareo pasteur Rodolphe sy ny ekipa rehetra navy any tanàna eto anisan'ny nanamainto milaly an'izao zavatra izao zany dia eto zany mba teny kely fotsiny hoe raha ho avy Jesosy amin'irao lanitra tsy fantan'izany Jesosy fandresena zany, tsy fantan'izany Christchurch zany, tsy fantan'izany SVKL zany, tsy fantan'izany Rema zany, tsy fantan'izany Adventiste zany, fa ny fantany dia hoe reo ny zanak'Andriamanitra novidiana tamin'ny rany Jesosy ary nitahiry ny finoana. Raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambony tany, finoana ny Jesosy Kristy zany. Dia misaotra ny tompo moa tsika eto Antsirabe mandeha tsikelikely araka ilay sary eo amin'ny Baiboly. Fa ao amin'ny Baiboly anara-tanàna no namaritra ny fiangonanao. Tsahany izy Christchurch zany tao anara-tanàna fiangonana any Philadelphie any Makedonia zany ao. Ary fa mandeha tsikelikely amin'izany zao ny eto Antsirabe. Fa ny ana dia androany aza no ajanona zany Christchurch zany tsy problème amiko zany. Hoe foany ihany zany. Atao ahoana dia fiangonan'i Jesosy fotsiny ka. Samy vita. Alléluia. Zay angely izy. Fa le anarana dénomination mampisaraka. Vao miteny anao hoe zao dia misy zavatra manaraka an'izay fampianarana sy ny sisa. Vao miteny zao faratsika rehetra saotra ny tompo tatao ato ohatra ny aloha ohatra ny fiangonana ray zany foana tsika. Fiangonana ray zany foana. Présentation fotsiny misy hoe ry avary. Raha tsika rehetra zao zanaka mpampiavana daholo nafaly be pasteur koa zanaka mpampiavana. Za koa zanaka mpampiavana. Fa vokatr'ilay anarana samihafa dia ohatran'ny kamokamo manampy anao. Dia ny anavy zany tsy maintsy Christchurch foana anao piko. Tsy mety zany. Hitanareo amin'izany le anarana mihitsy zany mampisaraka. Fa tokony iray ihany tsika mianakavy. Ao aminay nge mety tsy complet le ministère dimy dia mba mila olona raika zany hoe tsy misy apôstôly aminay ao, tsy misy mpampianatra na tsy misy evangelista dia mba maka raika amintsika. Iray ihany tsika. Amen. Lasa miadiady fahatany. Ondrika. Jesosy mamindra fo aminay. Faingany Antsirabe mba modely ho an'ny Madagasikara na amin'izany hoe. Amen. Eka. Antsirabe teny nahazo faminaniana baka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra vahiny ireo io tsy raha mahay Antsirabe zao fa misy fifazam-panao izy milona fivian'i Kristy eto Madagasikara ka eto Antsirabe ny ainga. Dia izay moa zany samy mihetsy fotsiny hoe eto Antsirabe raha mbola combat be ko. Ohatr'izay foana mantsy fa hivian'ny fagagan'Andriamanitra amin'ilay tany efitra izy no manao zavatra. Sa hoe ao Antsirabe zao koa mba any amin'ireny faritra mba misy fifankatiavana sy fifoazana ireny mba misy zavatra. Tamin'izany Antsirabe folo taona lasa tany amin'izany mbola mandramandramatra atsika iaby. Tsy dia mifankatia atsika iaby. Tsaratsaraka atsika iaby. Toy izao hoe dia tanteraka
fa nino anyako satria zay mihitsy eo amin'ilay tany hevitra ny anoko hoe isy loharano ao zay le izy zany dolako hoe minao zany ary zao fa mandeha tsikelikely ty trano ty nge efa atsika amoa pasteur Nasson tanao zany izy manay atsika ty zany tinare ny fankatiavam-potorana mampiasa be na niatsy na niatsy raha riva zao tsika hiary sakafo ato ndraiky efa atsika ty tena oza hoe tena de tsika zao mivavaka ary amin'ny fiangonana ry Atsinanangary makary mandeha oza hoe fa Jesosy fanay masinao ny amangy anay fa mampiavinavina fotsiny tony dénomination tony mampiavinavina mampireare hoe zay ihany inona ianao parasy kankana tsy dako mihitsy raha tsy no fanjakana fotsiny lakony grestio ty fa raha za fotsiny Jesosy fiangonanao ty Jesosy vita zay fa le hoe ara-panjaka na koa moa raha iny fanjakana zay anaranao any atao fiangonan'i Jesosy reo dia samy vita izay no atao any fiangonan'i Jesosy reo izy rehetrarehetra zao amanarina isany tena marina zay ihany teniko dia tain'Andriamanitra tsika rehetra ka io moa ianao mandrindra azy hay tonga dia pasteur John rosotsika mandroso tompoko dia misaotra an' Jesosy ny amin'ny fisinika misaotra an' Jesosy ny amin'ny fisiny tonga soa tompoko tena tonga soa fa dia anao sehatra hita ny anary Sotra betsaka président ataontsika mbola itiaka mafy tsara ho an' Jesosy saorantsika an'Andriamanitra ny fotoana androany saorantsika an'Andriamanitra ny fotoana mandritry ny 3 andro manomboka rapitso isaoran'Andriamanitra ny amin'ny fahafahantsika miaraka eto androany mankasitraka hatrany ny pasteur tompotrano mampiatrano zay efa nambara teo zany fa antsika tena zany mihitsy reto le izy tena antsika dia saintsainany manana trano fiangonana firy zany zao Jesosy eto Antsirabe manana radio firy Jesosy eto Antsirabe Jesosy le resahako manana mpanompo firy Jesosy eto Antsirabe manana mpanompo sy volontaire firy Jesosy azo ny etsehana ho amin'ny fanjakany eto Antsirabe manana rangahy Jesosy manana tsiraray avy zay tonga eto amen ndo tsika tiaka mafy tsara ho an'ny tompo dia mbola misaotra hatrany ankoa ny pasteur Rodolphe ray aman-dreny taiza moa zany ampinoana mbola manome sehatra fahana manao ny anjara fanompona tsy elabe eto fa apiditra eo amin'izay anjara nomeny tompo atonga atsika androso tsy hoe tsy mandroso ianao raha ohatra ka manome teny mampandroso ny tompo fa mety misy zavatra ho voarainao avy amin'izay mety ho nampahitana misy taontsika mantsy mahay mahandro vary mampiasa vilany dia misy taona ny tompo manome rice cooker dia mahandro vary any le izy fa aingakaingana kokoa zany hoe misy fomba sy fomba fiasa seho an'Andriamanitra atonga atsika tena afaka hifankahita amin'ny tanteraka Matthieu toko fa 5:14 ary no iangatsika bakiko aminaran'i Jesosy ary niendry kosa nitondra solika tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany fatatsika mpanompon'Andriamanitra io fanoharana nentin' Jesosy ao Matthieu 25 io fanoharana momba ny virjiny firy 10 ary ny 5 endry ny 5 adala rehefa namaky an'io teny io amin'izay mba namanginy tompo dia miandrandra fifoazana tsika fa misy mihoatra noho ny fifoazana ny mihoatra noho ny fifoazana dia ny fiaonanao amin'ny mpapakatra satria ny virjiny 5 adala ny fo fa tsy niaona tamin'ny mpapakatra tsy ampy zany raha ifo fotsiny fa mila manomana ny momba antsika manontolo iaona amin'ny mpapakatra
tsy manomana fampakarantsika fa manomana ny fiaonana amin'ny mpapakatra. Tsy miomana ho amin'ny fanjavonantsika fa miomana ho an'i Jesosy iseho ampanjavina. Tsy zavatra no andrasantsika, Jesosy no andrasantsika. Tsy zavatra no ilaintsika, Jesosy avy any Nazareta no ilaintsika. Amen. Ary ny tena marina ny tsy lanitra ny ilaintsika fa Andriamanitra. Tsy famonjena ny ilaintsika fa mpamonjy. Jesosy raha teo ny teny tsy mifinaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Tsy ny teny fanafody izy fa mpanao fanafody izay manondro ny tenany. Mangatao izy amin'ny tompony vokatra, fa ny tompony vokatra izy no aniraka piasa fa be ny vokatra. Tsy hivavaka tsika mba ho be ny vokatra, tsy hivavaka tsika mba ho be ny piasa, fa hivavaka amin'ny tompony vokatra dia Jesosy avy any Nazareta. Ka ny antony ny ivony rehetra tokony mampijoro atsika rehetra naiza andehanantsika, ninona mety ho anarana mbola ampiasaina aloha eo amban'ny anaran'i Jesosy amin'ny fikambanana sy fiombonana, dia tokony ho Jesosy no toriana, no mampiombona, no resahana, no aparitaka, no iondanana, no iraina, no zay rehetra tokony ataontsika dia tokony ho Jesosy avokoa. Iverina amin'ilay teny Matthieu 25:4 teo ary ny endrika kosa nitondra solika tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany. Raha izy kandroany ny teny hoe solika dia ataoko hoe essence, mba tonga antsika ho tafiditra ao amin'ilay teny frantsay hoe essentiel. Ao anatin'ny fiazakazahantsika dia misy zavatra be dia be, fa misy essentiel tokony hifantohana. Anankitelo no resahako na andrasan'Andriamanitra amin'ny corps du Christ. Rehefa tena mandinika antsika momba ny corps du Christ dia za tsy corps du Christ. Filôzôfa manomboka amin'ny saina hoe za hitako zay ndrefa manomboka amin'ny voany ty resaka ty. Tsy corps du Christ fa membre du corps du Christ. Raha za rery zany mandendeha eny, tsy corps du Christ. Sila lava akory ny corps du Christ. Ty fotsiny. Ka io nga tena. Tsy teny io, ampahany io. Ary sendra tsy manaiky io sila ny akavanany io, tsy problème fa misy sila ny akavia io afaka mbola mampiditra rivotra. Dikan'izay, tsika rehetra ireo zany rehefa mitambatra, zay vo corps du Christ. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Ary rehefa mandinika antsika ny fitenin'i Jesosy dia izy hoe ny fiangonako anankiray ihany. Zany hoe ny Ezekiel zany tsy fiangonan'i Jesosy fa ampahany mandrafitra ny fahafenony ny fiangonan'i Jesosy zay anankiray. Tsy maintsy averina zany satria lasa diso ny fomba fiatrehantsika ny fanarahantsika an' Jesosy nefa hiverina izy. Inona ny essence du ministre? Inona ny essentiel ho an'ny mpanompon'Andriamanitra? Toetra. Ny mpanompon'Andriamanitra tsy manana toetra tsara dia lany lasantsy ny ampiakarana. Mety atositosika mba tsy hidina, mety atosika mafy mba hiakatra, fa tsy lasa lavitra io. Ny toetra no hamantaran'i Jesosy ny mpanompony. Zay no mahatonga antsika tsy maintsy miverina manavao ny ao anaty anahaka ny Kristy, manahaka ny toetrany vao manaiky andeha amin'izay anirahany. Ministra tsara fanahy no mendrika no ministera, fa tsy ministera no anaronana toetra tsy resin'le ministra. Rehefa miteny hoe ministra zany dia za misaina gouvernement ianao fa ianao zany resako zany ianao le ministra, tena akaikinao ianao le ministra hoe za zay ministra zay hoe dia zao ny virgine dimy endry tafiditra dia mpanompo nanana toetra tsara.
ny essence du ministère na ny zavatra andrasan'Andriamanitra amin'ny fikambanana indray samihafa tsara reo a. Ny mpanompon'Andriamanitra zany mila mamoaka ny toetra n'Andriamanitra, fa ny fikambanana sy ny fiangonana tsirairay avy kosa ny essence du ministère dia message. Raha vao diso ny messagenao dia tsy ao amin'le lasantsilàn'Andriamanitra azy le heverinao, fa ampiodinanao ny asany. Manomboka efa mitapoka rano le izy ary tsy hoe la ho an'izay mahay mekanika inona ny efa rano motera siana rano maty na hoe mitapy. Tsara toetra le pasteur ary mitondra ny afatra marina. Ny afatra marina raha anankiray ny resahako dia Jesosy notoriana. Tsy mitory fiangonana. Ifonana amin'i Jesosy nanao an'izany tsika taloha. Saotra azy ny amin'ny famindram-pony tsy nalainy tamin'ireny fotoana ireny. Fa mbola noe ny tombon'andro dia mbola nahintsiny sa hitany hoe tena mboatra mafana fokoa reto fa dia diso ny le zavatra ataony. Jereo ny ataony zareo ny tianao Jesosy tongavany aminay. Io Jesosy ho akany amiko sa makany aminareo zareo tsika ne mafana fo mety tsy ratsy le ao anatin'ny fotsika hoe satria fantatro ny afaka hitaizako azy rehefa tonga ao amiko izy. Marina zay, fa ny mampadiso an'izay tsy voatery ianao ny hitaiza azy. Jesosy manana mpanompo be dehibe, toroy ny filazantsara, misy ray tonga ao am-piangonana dia rain'i Jesosy. Tsisy tonga ao am-piangonana efa nitory ianao, ary iny tsy very fa mankany amin'ny fiangonan'ny rahalahinao, tsy very zany iny afatra. Misy taona ihany koa tsika diso ny message tenentsika. Hoe manatory ianao fa Jesosy tsy maintsy anasitrana anao. Diso zao zay. Lazarosy mahantra zao tsy sitrana mihitsy izy nefa tonga teny tratrany Abrahama. Le jolahy teo kavanan'i Jesosy zao na naintaina le fantsika fa tsy mbola nahita hoe ary dia nitsahatra teo ny fanaintaina rehefa avy nirezaka tamin'i Jesosy izy, ary niditra tany paradisa tao anatin'ny fanaintainana nitsahatra. Tsy nitsahatra amin'ny fanaintainana fa voavonjy izy. Ka misy olona tsy midika zany hoe tsy mahay manasitrana Andriamanitra, fa Andriamanitra souverain manana ny fiandrianana. Ny anjaranao miteny amin'ny anaran'i Jesosy hoe sitrana, fa izy tompon'ny fanasitranana no manao izay tiany. Misy sitrany eo, misy sitrany eny an-dalana, misy miandry kely vao sitrany, misy tena hitan'Andriamanitra mihitsy hoe ty soavaly tapaky fetsita zay isamborana azy vao afaka eo io. Andriamanitra mahita an'izay, enao mafana fo, raha ny tianao dia atsangana zao mibeky esorina daholo ny pneu-ny sezo. Raha ny tianao zao dia mahiratra an'izany, fa Andriamanitra mahita io raha vao mahiratra eo mijerijery zava-poana. Aleo izy ohatran'io fa vonjeko, fa ny anao tonoany fotsiny ny anarako, alefatsy fotsiny fanasitranana. Zay le mila itsy. Tsika koa misy taona mafana fo, aza manamboatra trano fa miarana amin'i Jesosy fa tsy vitanao io trano io raha vao tsy miaraka amin'i Jesosy ianao diso zany. Andraka andraman'le pino amin'izay manangana an'le trano tsisy Jesosy, vitan'le izy. Eo amin'izay tsy marina le tenenin'ny paster, ary tena tsy marina tokoa le izy. Tsy ny tranony tsy vita raha tsy miaraka amin'i Jesosy, fa ny mandrakizay. Dia mila fenotsika tsara le izy zany hoe mafana fotsika tiatsika hivavaka ry zareo, mety tsy diso le etaeta, fa le fomba izarantsika an'izy misy diso satria anandrakandrana. Hitanareo Adama sy Eva, hitany Adama Eva hoe somary pelipelika. Isorina ny tompo fa ny Eva rehetra manatrika eto tsisy mipelika intsony voninahitry ny tompo. Dia hitany Adama hoe raha vao tenenina eto mety tsy tonga dia manaiky. Ny zavatra tenenin'Andriamanitra dia hoe aza hoanina le voankazo voarara, nampiny kely aza kitihana. Aloha to dia hany dia fa ajanona le izy. Tonga va ny Eva, inona nataony voalohany? Nikitihany. Rehefa nikitihany tsy maty izy. Adama ke mampiresaka, no haniny amin'izay nampinany koa ny vadiny. Tsy azo anampiana mesagen'i Jesosy, tsy azo analana. Raha vao mafana fotsika dia lasa diso ny fahitan'ny olona ny Jesosy. Lasa diso. Mety hiteny koa tsika hoe miaraha amin'ny tompo fa ao amin'ny tompo tsisy tafiotro zany. Taiza ianao no nahita an'izany ao amin'ny tompo tsisy tafiotro? Tsisy tafiotro fa cyclone misy eo. Aleo ampiomanina ny olona fa na dia tao anaty sambo nisy Jesosy ary nisy tafiotro, fa nitoko sy antoka kosa tsy ho dobo zany ny sambo, tsy ho raraka zany izay olona eo. Rehefa niteny ray aman-dreny sa ho eny ampita tsy maintsy ho tonga na misy tafiotro ary. Tsy maintsy fenotsika ny message.
fahatelo ny mamaritra ny corps du Krista tsy fivoriana fa fiombonana. Tsy listana pastera fa fiombonana. Tsy fiaraha-misakafo rehefa avy eo na dia mamitsika ary zany fa fiombonana. Ny fomba fanaovantsika ny asa mihitsiny ny tiany Jesosy ho arak'ilay andrasany. Ny sonao avy eo sonao ana Zekaël fa sonao nomeny Jesosy ho an'ny corps du Christ. Ny radio rehetra mandefa ny akoako sy ny antsoantso tsy radio ana safanom-pony reny, radio an' Jesosy reny ampitantanana safanom-pona ho amin'ny tanjona hitory ny anaran' Jesosy miaraka. Tsy mahay anteaka ho an'Andriamanitra. Jesosy no mampiray antsika ary tokony ho misy asa iombonana foana zany mamaritra ny corps du Christ. Azadino ny essence ministre toetra, avereny hoe toetra. Ny essence ministère afatra, avereny hoe afatra. Ny essence ny corps du Christ unité na fiombonana, avereny hoe fiombonana. Totsika hitsangana anao zay vavak'izay arany. Amin'ny alalan'ny teny rehetra zay isesy rehefa avy eo mino fa amango ny fotsika Andriamanitra amantarantsika hoe ary za tika pastera mafana fofa be taimbava. Oh Jesosy ohatrany tsy makany aminao ke za mivavako zany ary za tika sitrana marazy ametrahako tanana fa mifoko ke mbola tsy sitrana fa nalain'le pastera namako ry le ny ondroko sady le izy ondro matavy be mihitsy ny nalainy. Aike zany tsy sitrana zany nefa za eritreritry ny vavaka mba ho sitrana ny hafa. Io olona io ny aretina ho terenao rehefa tsy hijanona eo aminao, tsy mijanona eo aminao, mba tondro maso ahy na ataonao hoe ataonay mpihira ianao dia sady mitendry ny sady ataonay président fiangonana fa aza miala moa rehefa hiala io miala aza marary fo amin'izany vavà tsara foy dia aza atao zay ny ampisaraka anao ny fitiavan'ny Kristy izay nametraka anao teo amin'ilay antso. Avafantanao taontsika hivavaka raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ndreto zay mpanomponao na amindranao fo atsanganao isamaraina ary ametrahanao confiance, ametrahanao mission sotra fa tsy mba nsoloanao zay raha nanao fahadisoana teo anatrehanao. Sokafanao maraina ny famindramponao ary tianao zay androso any amin'izay fahatanterahana efa napetraka ao eo anoloanay. Vavak'izay amin'izay niteneninao androany fa ny essence mampandeha ny mpanompon'Andriamanitra dia toetra. Ndreto zay Jesosy miaraka amin'ny fo misokatra atonga anay hiova toetra hifanaraka amin'ny toetranao ary mivavaka izay mba ho voahintsy ny essence ny asa fanomponay dia ny afatra sy ny teny aleoko ny vavanay manambaranao mba tsy ho diso ny mesazy entinay anambaranay anao. Ary indrindra misaotra anao fa ianao no mampiray anay ary ny essence ny corps du Christ na izahay rehetrareo dia ny fiombonanay. Oh ray amin'ny anaran'i Jesosy tsarovy amin'ny famindramponao zay amin'izao marain'izao. Raisinay ho toy ny fiaingana vaovao satria miandrandra ny fankasitrahanao zay. Te hita ny tsikitsikinao zay hijery anay. Tsy tianay hoe vita fotsiny fisasarana sy ny fiazakazahana nefa tsy nampifaly ianao ny fijoroanay. Raisondera sy ny lazara voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Teka mafy be antsika ho an'i Jesosy andrazantsika ny teny any ambava amin'ny mpanompondray ho amin'ity fitohizana isy emiaty teka mafy tsika ho an'i Jesosy. Alleluia. Firy aloha mifaly androany maraina fa miara-monina eto indray mpirahalahno ary. Ndao ity tanana mafy eo amin'ny mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Alleluia. Voalohany alohan'ny hipetrahantsika dia tsy hainy tsy hisaotra ny fikambanan'ny mpitoro filazantsara fankaty eto Antsirabe ny amin'ny ezaka goavana dia ao anatin'ny fo ampandresy ny filazantsara ny Kristy eto amin'ity tanàna ity. Inoko fa raha hijery olona Andriamanitra dia mahita olona araka amin'ny fony eto Antsirabe izy anao ny sitrapony rehetra. Amen. Tena kasitrahana indrindra ny président ny fikambanana maro samihafa ao
ny CAM, ao ny zafady moa misy an'le lista ave pasteur Njaka zafady. Mba tiako hisorana manokana daholo ireo fikambana sy fiombonana rehetra miaraka eto Antsirabe. Ny hatrany Antananarivo manerina Madagasikara, betsaka izy ireo manana ny filombonahitra napetraka Jesosy hitantana ao anatin'izany fiombonana izany. Mahafinaritra be fa mirehitra be mihitsy ny essence, mirehitra ny essence. Alléluia. Rehefa tsara le fiombonana ary le carburant rehefa tena madio tsara dia mora mirehitra. Alléluia. Miangavy pasteur, zafady pasteur Njaka, mba tonono kely tsirairay avy ho voninahitra Jesosy fa ozy izy ny Baiboly hoe menahatra izay tokony hajaina ary mena voninahitra izay tokony mena voninahitra, fa raha misy ny tompony voninahitra dia tokana ihany Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka. Saotra tompoka. Tonga dia tononona araka an'izay nanoratana azy fa tsy hoe iza no apetraka ho voalohany, fa araka izay nandraisana azy tery amin'ny fidirana no nametrahana ny lista fa tsy hoe ianona no tiako atao voalohany. Isaorana anomezana voninahitra ny anaran'i Jesosy ny fiangonana MRE dia tsika te tana mafibe ho an'i Jesosy. Izay manatrika eto amintsika eto izay tononona eto zany dia ato izy. Ny Jesosy mpanjaka fiadanana fiangonana, Jesosy mpanjaka ny fiadanana te tana mafibe tsika ho an'i Jesosy. Ny fiangonana Winner Chapel International te tana mafibe tsika ho an'i Jesosy. Ny fiangonana Refia isaorantsika an'i Jesosy ihany koa. Ny fiangonana fahafoizatena izy ity dia vakiko arak'izay fanafoizatena izay RCCM te tana mafibe tsika ho an'i Jesosy. Ny fiangonana FMVK anomezantsika voninahitra ho an'i Jesosy amin'ny tehatanana mafibe. Ny fiangonana Jesosy Kristy mpanjaka ny fiadanana efa voatoana teo. Ny fiangonany Salema Sekina Gloria sitsika tehatana mafibe foana ho an'i Jesosy. Ny vondrombavaka eny Telesel ho an'i Jesosy mivoninahitra amin'ny tehatanana mafibe. Ny fiangonana Grâce Éternelle. Ny fiangonana Rema de Madagasikara sitsika tehatana mafibe ho an'i Jesosy. Ny fiangonana Asera asitsika tehatana mafibe amin'ny fifaliana ho an'i Jesosy. Mazava ho azy eto atoerana fiangonana Jesosy fandresena. Ny fiangonana FRNP ho an'i Jesosy mivoninahitra amin'ny tehatana mafibe. Ny fiangonana Siloama aina vao ho an'i Jesosy mivoninahitra. Ny fiangonana Victory Chapel ao anatin'izany koa isaorantsika n'Andriamanitra ny fiangonana FKHL. Ny fiangonana Gosena Famonjena. Ny fiangonana VMM. Ny fiangonana ny Finoana. Ny fiangonana Ambassadeur de Christ. Ny fiangonana Sel de la Terre Rema zany. Ny fiangonana FLM izay nandefa solotena eto amintsika eto. Ny fiangonana Zanaka amin'ny Mpampiavana. Ny fiangonana La Bonté Divine. Ny fiangonana Jesosy miasa mahery na Jemima. Ny cellule de prière tarihan'ny pasteur Cynthia sitsika tehatana be ho an'i Jesosy. Ny fiangonana Jesosy mpanafaka. Ny Assemblée de Dieu. VFK. Ny Grace Church. Ny cellule de prière tarihan'ny pasteur Jean-Claude. Ny fiangonana Jesosy Kristy safidy tsara. Ny fiangonana Vavaka Fiainam-baovao. Ny fiangonana
FFK, ny FJKM ihany koa Jesosy Antsirabe fitiavana dia zay. Ndaotsika ity tanana mafy be ho an' Jesosy tompon'ny fiangonana. Mampiombona antsika mianakavy eto amin'ity toerana ity raha mba mety asitsika orakoraky mipandresy. Halleluja. Afofany amin'ny lanitra ny tanao dia ndaotsika hisotra n'ilay tokana mendrika eo amin'ny seza fiandrianana mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Makasitraka Jesosy manome voninahitra anao zay mideranao zay ny amin'ny fitiavana, famindram-po, fahasoavana, fahatsarana iombonana eto amin'ity toerana ity. Ndreto zay mpanomponao, reo rehetrarehetra reo dénomination ihany Andriamanitra, fa ny tena marina ao anatin'ny fahafenona fiombonana ao androany maraina dia ny anaranao Jesosy Kristy rery ihany zay mpamonjona mpiombona anay, iraisanay lova mandrakizay ao amin'ny ray. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ndaotsika ity tanana mafy ho an'Andriamanitra mahazo toerana toko. Misaorany tompo lehibe ny amin'ny seminaire pastoraly ao anaty fitariana androany maraina. Raisiko tombontsoa manokana ambany fahasoavan'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompony hitondra ny teny fiainana ao anaty fampatsiahivana angamba ny tena marina. Mariko fa tsy manam-pahalalana sy fahendrena mihoatra noho izay omena azy ny olona tsirairay avy. Ary ny Paoly dia nananatra ho an'ny mpino tany Roma sy ny rahalahy tany Roma hoe aza misy miavinavo kevitra. Satria ao ambadiky ny fahafanao miaino no azonao mandray, ary ao anatin'ny fandraisana no fanafanamasina miasa manova zavatra eo amin'ny fiainantsika, fiangonantsika ary no fanompoantsika. Mahafinaritra be le fampidirana ny oentin'ny pastora Jao teo. Fahitatra ao anatin'ny essentiel anankitelo izay mariana manokana fa fototra tena ngeza be hitahiry ilay fiombonana mba atonga an'le firetana eto Antsirabe ho tanteraka ao anatin'le teny fikasana mahafinaritra be lazainy Jesosy ho an'Antsirabe hoe miaingeto ny fifohazam-panahy. Za tena mino fa eto amin'ity tanàna Antsirabe ity efa nisy fifohazam-panahy anankiray tena malagasy ny fifohazan'Andriamanitra. Avy any natoerana anankiray atao hoe fifohazan'ny dada Rakoto Zandry, Daniel ny anarany. Avy eza moa misy ny avy any Farimena. Dia io lehilahy io dia tena mpanompona ampiasain'Andriamanitra tokoa teto amin'ity tanàna ity, ary navita nanerana ny Madagasikara ny fiantraikan'izany fanompony zany rehefa nasian'Andriamanitra afo ny rehitra avy amin'ny fisiany zany atao hoe lehilahy an'Andriamanitra izany. Androany maraina manokana dia faniriko indrindra amin'ny alalan'izay tombontsoa-pahasoavana omen'Andriamanitra no izarantsika teboka anankiray roso telo le izy hitahiry ny afon'ny fiombonantsika tena ho an'Andriamanitra. Voalohany amin'izany ny hoe tena mila miveriny tsika amin'ilay tena fitiavan'i Jesosy Kristy marina. Paoly dia niteny hoe manahafa an' Jesosy ozy izy tahaka ny anahafako azy. Manino ny Paoly niteny hoe mila manahaka an' Jesosy. Dika fa raha tsy manahaka an' Jesosy aza tafina. Satria ny marina tsy Paoly no mila mijoro ho tafina, fa mila mahita ny Kristy ao amin'ny Paoly izay tia nahaka ny fitiavany an'Andriamanitra. Jesosy dia niteny zavatra anankiray, inona moa no antony mampisaraka ny fiangonana? Inona ny fototra mahatonga ny fitiavan'Andriamanitra tsy ho voatahiry ao am-pona mpanompon'Andriamanitra no fidian'Andriamanitra? Vaiko kely ny pasteur Zafady ny Jaona, toko 2:9-10. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao, fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia ho niady ny mpanompoko,
mba tsy ho voatolotra tamin'ny jiosy aho nefa ankehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako amen. Ny alalàna fa midiny eto amin'izao tontolo izao fanomponao fa tsy tena ho ny fanjakan'Andriamanitra dia satria miady ny mpanompon'Andriamanitra, miady ny mpanompon'Andriamanitra. Hitanareo ny symptôme alalàna fa vony Covid ny olona rehefa manomboka tsy mahare tsiro ny vavany, tsy mahare fofona ny orony, efa en danger zay ny fiainam-pahasalamana, zany efa tafiditra le virus. Dia ohatr'izay koa aza mikatsaka fa ny hompamantarana ny fatrany alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra miasa ao anatinao, fandana ho eto anaty fandinitena ny fonao. Raha sanatrika mbola misy mpanompon'Andriamanitra akalainao na edivanao, dia misy antony mahatonga an'izay toe-po zay ho ao anatinao, satria tsy ho avy amin'Andriamanitra mandrakizay zany. Inona ny antony mahatonga an'le izy? Satria misy tiavana an'izao tontolo izao mbola tsy maty ao am-ponao. Ny alalàna fa tsy avy amin'izao tontolo izao ny fanjakan'i Jesosy Kristy dia tsy ho niady ny mpanompony, satria ny fanjakana eto amin'izao tontolo izao dia miany amin'izao tontolo izao ihany, miany amin'izao tontolo izao ihany. Le esansa tsy ao le fitiavana takiany Jesosy ho amin'ny tompo-panehoana ny asaribidiny fanjakany eto amin'izao tontolo izao. Ianareo no izy tsy avy amin'izao tontolo izao tahaka tsy avy amin'izao tontolo izao. Zany mahatonga ny firehetan'ny fitiavantsika an'Andriamanitra tsy voatahiry ao am-pontsika, satria misakana izao tontolo izao miafina ao anatsika, tsy resy eo am-panompontsika an'Andriamanitra. Bakeo kely azafady pastor Anjona voalohany toko faharoa 5:5 ka hatramin'ny 7:7 azafady. Ny anaran'i Jesosy, aza ty izao tontolo izao na zay zavatra eo amin'izao tontolo izao, raha misy olona ty izao tontolo izao dia tsy ao anatin'ny fitiavana andray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso, ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Zareo tsara fa ny mahatonga antsika tsy votsitra tsara eo am-panomponan'Andriamanitra dia fovoasaringotra amin'izao tontolo izao, tsy tena votsitra tsara ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, tsy votsitra tsara ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Fantatrareo hoe fa mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra samy mpanompon'Andriamanitra miady dia misy intérêt ao. Ale intérêt tsy mipetraka any an-danitra mihitsy zany problème zany, fa zany toetra zany dia toetra misy eto amin'ity fanjakana atao hoe zao tontolo zao ty. Ondriko, piniko, oloko, tsisy ao an'Andriamanitra ntsony naray ho adaholy. Dia tsika mba hianatra hamotsitra ny ao anatintsika, tsy hitahiry na inona na inona, ary aza vela isy adinoana ao anatinao, fa veloma mandrakariva omponao fitiavan'Andriamanitra. Ty zao tontolo zao ty dia tontolo mora simba soloa. Zany mahatonga an' Jesosy tsy mba nampianatra amin'ny mpianana izy ametraka fo sy fifikirana amin'ity zao tontolo zao ty. Nisy fotoana anankiray izay nisy toerana mahafinaritra be tany Mahazoanga mbola kely tamin'izany. Io toerana io ohatrany zaridaina edena mihitsy ny navitan'ilay tompo-trano azy. Dia izy menakavy kely mipetraka ao amin'io trano io, tsy ritra izay satria izay ao anatina trano taolana kely tsy zarizary no mipetraka. Rehefa saky ny mandeha eo amin'io tanàna io dia mampitsiritra sy mampite hiaina ary mampite onona noho ny akanton'ilay toerana tahaka ny edena kely. Rehefa tonga teo amin'io toerana io dia variana foana isaky ny mandalo hoe ay, raha mba zany mononato dia efa miditra ny tranonao ianao dia ohatrany hoe miditra ny anaty fisoko kely zany satria tsy zarizary ilay toerana. Maty ilay ray aman-dreny be tao amin'io toerana io. Dia ny zavatra nitranga dia izao, nanomboka ny nikorosifahana ilay toerana tsy voakarakara intsony. Ngamba ataoko hoe taona vitsivitsy azy zay ny tany Mahajanga, fa tsy tena hoe tamin'ny herintaona koa nandalo tany fa tsy dia nijery ilay toerana, fa taona vitsivitsy talohan'izay nanana fahafahana ny vizity
te an'io toeran'io taty aoriana fa feno kalalao, feno kadradraka, feno zavatra be dia be. Tena tsisy olona mipetraka ntsony eo amin'le toerana. Ohatry ny tany aolo satria ny taranaka zanak'ilay olona mipetraka atao lasa nivoaka ny ivelany daholo. Dia onena be ny foko. Ary hitako Andriamanitra tsy mba mamaritra ny atao hoe fitahiana amin'ny zavatra hita maso sy mandalo ary mora simba ny kalalao. Raha tao zao nametrahana ny fo rava ihany nefa rany. Ary teo ny natsapako fa ny atao hoe ahy eo amin'ny fiainako dia tsy ny fafako misitraka ny zavatra rehetra sy manana ny zavatra rehetra hita maso isehoana sy anehoana fa miaraka amiko Andriamanitra. Fa zavatra anankiray ihany ny anaraka rehefa hialy eto ambony tany dia ny fiainam-panahiko mendrika teo anatrehany sy ny fijoroako araka ny sitrapoko, ny fananako an Jesosy ary ny fametrahako ny lanjany mandrakizay dia ny ety ambonin'ny tany ho lara-pahamehana sy sarobidy eo anoloako ho ambony sy mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra. Ary zay no antony tiako anairana ny fiangonana. Ny atao hoe fiangonana mahomby sy ambinina ao amin'i Jesosy. Bakeo ny afatra ho an'ny fiangonana 7 tany Azia dia tsy ny fifikirana amin'ny fanehoana hita maso ny fandrosoza ny fiangonana izany ara-pitaovana. Fa ny fahafahan'io fiangonana io tena mandroso ara-panahy. Tsy tanjona ao anaty ministera ny roborobo be ara-pitaovana. Fa ny tanjona ao anaty ministera dia ny ampatsiaro ny olona lanjan'ny famonjeny Jesosy hiatreny ny olona ny mandrakizay. Ndika fa manana programa tsara lavitra ho amin'ny fiangonana, mihoatra lavitra noho izay heverintsika fa fiadanana, fifaliana, fitahiana hita eto amboniny ity tany ity. Andriamanitra. Bakeo ny pasteur Matthieu 5:7 azafady. Aran Jesosy, aza miary arena ho anareo eto tany, izay misy kalalao sy arafesina manimba, sady misy mpangalatra manamtrano sy mangalatra. Amen. Tontolo mora simba soloa dia tsy ametrahana fo sy fikirana. Ary ny tena rena tsy tia hita maso ity fa ny fo tena mifikitra sy miombona amin'Andriamanitra tanteraka. Ny fampina ho antsika, ny fahatsiarovantsika hoe tena ampy azy zany sy feno azy zany dia ao amin'i Jesosy rery. Zareo ny Korintiana 2:2-7 hozy izy tamin'ny Paoly apôstôly rehefa nitarainy Paoly ny anesorana ny tsilo eo aminy dia hozy izy ampy anao fahasoavako. Vola tsy ho ampy anao zany mandrakizay fa manana ariary ianao dia tia hanana ariary 10. An'ny 10 mandrapatonga any miliara tsy hitsahatra. Dikan'izay tsy ho ambadiky ny zavatra banga tsy mety feno ny atao hoe fahafenoana. Fa Andriamanitra nametraka amin'ny fahafenoana ao anatin'ny zavatra anankiray. Hozy izy tamin'ny Paoly ampy anao ny fahasoavako. Ny fahafenoana, ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny fiainan'ny olona anankiray no ahafahan'ny olona anankiray nitsahatra malala fa rehefa eo amin'ny fiainany Jesosy dia feno izy tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Ao amin'ny fahafenoana Kristy ny anohozantsika fahasoavana manampy fahasoavana. Ny rehetra nomeny Jesosy antsika dia ny fahasoavany. Ambony lavitra noho ny faniriana ho anana ny zavatra rehetra, ny fahalalanao fa manana ny heriny ao anatinao ianao, manana ny teniny ao anatinao ianao, manana ny fahatsarany ao anatinao ianao. Ary zany rehetra zany dia tonga antsika anitsy ny motivation mpanompoana. Motivation. Rehefa haniry zavatra avy amin'Andriamanitra ihany dia aloha maniry fahafenony. Fa tsy zao tontolo izao. Maniry ny fahafenony fa tsy izao tontolo izao. Ny olana mantsy rehefa manomboka diso ny fampianarana dia manomboka mampitodika ny mpianatra any amin'ny zavatra tsy tokony atao ny mpampianatra. Ary io tena ilana fijoroam-pantsina amin'izao andro farany izao. Ny ahafahan'ny mpianatra izay avy niona tamin'ny fampianaranao ahitany Jesosy fa tsy ahatadidy ianao. Ry fiangonan'i Jesosy Kristy mitodika amintsika izao fampianarana izao, anaitra antsika fa ao anatina saison, tena ao anatina saison
mpanomanana ny fiverenany mpampakatritsika. Raha ny zavatra misy eto ambony tany sy ny zavatra trehana dia tsy tokony hanome atsika intsony fa fanambola ho tafatoetra ao anatina fahavarim-barianana maro samihafa ka mbola ampiasantsika ny fotsika sy ny talenta izay nomen'Andriamanitra antsika ho amin'ny tanjona hieveratsika ny momba atsika ho ambony sy mihoatra noho izay zavatra kinon'Andriamanitra amintsika anairana ny manodidina atsika hiatika ny fotoam-pampakarana dia tsy ho ela. Tadio fa alohan'ny ampiomanatsika ny hafa dia tsika aloha mila miomana voalohany. Fanaoko rehefa nomboka hiainga ao an-trano matetika manatra ny ankonako hoe efa lery zao fa miomanina fa afaka atsasakadiny dia nomboka ny fotoana noho izany mila miainga tsika au plus tard 30 minutes alohan'ny fotoana na dia efa tonga eo amin'ilay toerana ivoriana. Matoa mampiomana efa vonona fa tsy hoe ilay olona ao amin'ny dosy sa miboridana eto ivelany fa makiditra ao amin'ny dosy dia tena ainganareo. Ny olona mampiomana tsy olona miandry an'izay homanina fa ny olona mampiomana mila vita homana mialohan'ny fotoam-panomanana ny hafa. Noho izany ny problème amin'izao ny faran'izao tsy eo anivon'ny fiangonana izay akininy Jesosy tompony amintsika ho mpitarika sy ho ministra na mpanompon'Andriamanitra fa miainga eo amintsika mpanompon'Andriamanitra mijoro tena resy lahatra miaina marina ny atao hoe fifoazam-panahy authentique. Tadidio fa raha mbola misy zavatra tsy mandresy lahatra anao dia hita soritra eny amin'ny fampianaranao ilay fatorana ao anatinao tsy voava mba hatonga manodidina anao hanamaivana tsy zavatra tokony essentiel. Iandrasan'Andriamanitra fiovana eo amin'ny olona izay miaino anao tsirairay avy. Ohatra indraindray raha vao tanteraka eto amin'izao tontolo izao ny fotsika tsy tena votsitra tsara ho an'i Jesosy dia raha miteny izao ny tenin'Andriamanitra ka tsy ao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia nampy anareo izany rehetrarehetra izany. Dia ny problème ao anatin'ilay izy dia izao vokatry ny fampianarana tsy tena miorina tsara eo amin'izay zavatra sain'i Jesosy toriana dia lasa mitodika makany amin'izao tontolo izao ny olona fa ny fanjakan'Andriamanitra indray manaraka. Izany hoe fanohatra amin'ny zavatra andrasan'Andriamanitra ny attitude sy ny toepon'ilay olona eo amin'ny fiainany andavanandro. Lasa hikatsaka an'izao tontolo izao amin'ny fanjakan'Andriamanitra indray izy fa tsy mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra mba tonga ny zavatra rehetra anaraka azy fa tsy ho fampianarana no mahatonga an'izany. Voizina loatra ao am-piangonana ny fitoriana ny fahaiza-manao n'Andriamanitra. Andriamanitra tsy naniraka anao hitory ny fahaiza-manaony fa Andriamanitra naniraka anao hitory an'i Jesosy Kristy sy ny famonjena. Jesosy tsy mainka aneo ny tenany tamin'ny mpianatra taorian'ny fitsanganany tamin'ny maty teny amin'ny lalany Amosy fa Jesosy nanokatra masom-panahin'ireo alalan'ny fisiny tao amin'ny testameta taloha. Raha manifestation namaika an'i Jesosy nampionono ny fon'ny mpianatra nesoro ny salobona tonga dia naseho ny endriny aza matahotra fa ihany ity. Fa zao nandany fotoana izy namofy ny teny nanomboka tany amin'ny mpantatiokany Moïse sy ny mpaminany rehetra vao nanokatra ny mason'ireo teo amin'ny fandraisana sy fihinanana teo amin'ny latabatra alalan'ny fisiny atahorin'izay dia nanjavona izy. Ka Andriamanitra tsy maika amin'ny manifestation aza mitory ho amin'ny tanjona aneo ny fisin'Andriamanitra amin'ny zavatra ainy atao fa raha ny amin'izany manaraka ihany rehefa tanteraka ny fiorenanao amin'ny fahalalana an' Jesosy ao amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fahafenoan'izany. Hitanareo tsy ho tafajoro mihitsy ny fiangonan'i Jesosy ao amin'ilay antom-pisiny ilany azy raha tsy tanteraka amin'ny fijoroantsika ao amin'ilay foto-drafi-pampianarana mifanaraka amin'ilay tena doctrine tena izy nampianara ny tompony azy dia tsy izy zany fa Jesosy Kristy avy any Nazareta. Zany no mahatonga anay
Jesosy Kristy nitorianay, ny famonjeny nitorianay sy ambaranay maneran-tany, ny filazantsara tsy manondro olona fa manondro an' Jesosy. Areteka ao an'Andriamanitra. Halleloja. Tsy azo vekailona no inona, tsy reto dénomination be deaibe reto no inona, tena amin'ny anaran'i Jesosy ka ny fitsarany no hitany ompontsika, fa ny fandresen-dahatra lalina ho anatintsika, tsy tona olona naraka atsika na ray ary. Zazo eto mijoro eto, raisiko tombontsoa-pahasoavana no mizaran'izay fandresen-dahatra nanairan'i Jesosy ahy ho amin'ny mpino rehetra sy ny pastera rehetra, mba amantarantsika fotsiny zay mba zavatra nitondran'Andriamanitra ka nanairany ahy amerenana amin'ny laoniny ny filazantsara anondrolona anankiray atao hoe Jesosy Kristy, satria izy rery ny mpamonjy. Hiditra lalindalina kokoa tsika ao anatin'izay androany pasteur Malala isany. Tsika mantsy velona mba hanompo an'Andriamanitra, fa tsy ao anaty fanompontsika no hivelona. Velontsika mba hanompo an'Andriamanitra. Morabana toko 2:1 ny pasteur Zafady. Aran Jesosy, mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy, mitaria lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra. Amen. Mifankatiava amin'ny fifankatiavan'ny mpirahalahy. Jona toko 10:4-7 ka hatramin'ny 5:30. Amin'ny anaran'i Jesosy, didy vaovao no meko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny fitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Amen. Ny alalan'ny olona rehetra zay mpitazana fa mpianatra Jesosy tsika, tsy hoe miracle, tsy hoe onction. Mbola iresaka momba an'izay tsika rehefa avy eo, hoe bebe onction kokoa no sasany, fampiresahana evangelika fotsiny zany. Tsy zany, Jesosy tsy naniraka ny olona hitorositra zany. Rehefa avy eo tsika resaka momba an'ilay izy. Za tsy manohatra ny ositr'Andriamanitra, satria olombo ositra ianao. Fa tsy zany nasain'i Jesosy nitoriana. Nareo le déviation anatina fampianarana be dia be, dia andrasany tondroy maso eto dia oka mifanamasina ny ampitoetra ao anatin'ny fotsika, nanatsara ny fatakarana ny zavatritra zay omen'Andriamanitra eto androany, fa ny zavatra azoko antoka androany, fanamasina nisy tombo-kase amin'ny fahamarinana ao am-ponareo, ary izy ny mpampianatra endry amin'ny mahampanompony ianareo, ahalalanareo ny zavatra rehetra, dia oka ny marina rery ihany no anjaka ho voninahitry ny anaran'ilay mifidy sy ny antsoantsika Jesosy mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Amen. Tsy manana an'izany fahefana zany mizara fotsiny dia zao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra. Tsy atao amin'ny Baiboly Andriamanitra dia mijery olona araka ny fony. Zany mahatonga an'Andriamanitra mizaha toetra ny fon'ny olona, sao diso lalana fa tsy votsitra tsara ny toe-po eo ampanompony an'Andriamanitra. Io fanompony io dia irian'Andriamanitra mba ho apetraka eny am-pelantanan'ny olona votsitra tsara anao ny sitrapony rehetra. Zay aloha ny tanjon'Andriamanitra. Toy ny fidy anao Andriamanitra manana toky sy antoka be izy hoe ianao io ty za ity, dia olona vonona anao ny sitrapony rehetra. Be dia be nefa tsy tena tafombona lalina ampo amin'Andriamanitra na dia mpanompon'Andriamanitra azy. Tena maro tena fotsiny amin'ny fanao efa mety fa ny ao anaty mifikitra amin'ny tany ihany. Toy ilay mpanan-karena te handroso fa tsy navela ny fitiavan-kareny hanompo tsara, na koa toy ilay mpanan-karena te hanompo fa tsy navela ny hareny handroso. Ngamba fatatsika ny tantara iny ao amin'ny Mateo 5:20, 9:20 ka hatramin'ny 5:20. Azafady any mba vakeo kely pastora. Ny anaran'i Jesosy, ary indro nisy anankiray nanantona azy ka nanao hoe, mpampianatro, inona ny tsara ataoko azahoako fiainana mandrakizay? Hoy Jesosy taminy, nahoana no anontanianao ny amin'izay tsara? Raha ihany ny tsara, fa raha hiditra any amin'ny fiainana ianao dia tandremo ny didy. Ora lehilahy taminy, inona avy moa? Dia hoy Jesosy, ny hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga,
manajany rainao sy ny reninao ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ola izatovy taminy. Zany rehetra zany efa voatandroko avokoa fa inona no tsy mbola mahatanteraka. Dia ho Jesosy taminy, raha te ho tanteraka ianao, mandehana, amidio ny fanananao ka omeo malahelo, dia hanana rakitra ny an-danitra ianao ary avia hanaraka. Fa noho nandre zany teny zany ilay zatovy dia niala tamina lahelo izy satria nanana fananana be. Dia ho Jesosy tamin'ny mpianany, lazaiko aminareo marina tokoa fa sarotra ny hidira manan-karena amin'ny fanjakany lanitra. Ary hoy izao aminareo indray, moramora kokoa no hidirany rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny moramora kokoa no hidirany rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny hidirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary noho nandre izany ny mpianatra dia talanjony indrindra ka nanao hoe iza indray no azo vonjena. Amen. Fantatrareo fa impossible zany rameva ampidirina amin'ny vody fanjaitra zany. Rameva be ny ampidirina amin'ny vody fanjaitra. Fosy Jesosy moramora kokoa ny hidirany eo no hidirany mpanan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa inona ny problème an'Andriamanitra amin'ny arena? Tsy tianao mpanan-karena ve zany ny olona? Tsy han'ny olana. Tsy problème an'Andriamanitra ianao nampanjady be azy. Fa ny problème an'Andriamanitra honao fikitra amin'ny arena. Fikitra amin'ny arena. Teto nazahoako lesona fatra ny fahataterahana takian'Andriamanitra ananana dia tsy azo afenina amin'ny fanekenao ampiaina ny mombanao manontolo amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra fotsiny. Teto ty mpanan-karena ity tanteraka tamin'ny lalàna izy ny zavatra rehetra nety dôly. Nanajandray aman-dreny izy. Dia ho Jesosy hoe marina zany fa zao tsy ampy zavatra ray loha ianao dia feno le fahataterahana. Ozy izy andana amidio fanananao rehetra tsy hoe eto aty anaovako ministera eo malahelo any avelany any dia avy anaraka. Dia ozy izy le mpanan-karena sarotra ny zavatra angatanao amiko zany. Hitanareo niariary teo anatrehan'i Jesosy le toe-po teo ho tanteraka nefa voasaringitra zao tontolo zao tsy nafany le mpanan-karena te anaraka an' Jesosy androso anaraka an' Jesosy. Jesosy nefa nilaza ao ko tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahany rainareo zay any an-danitra. Tanjo ny ministera tena tonga antsika anahaka ny fahatanterahany ray hitantaratra eo amin'ny fanompoantsika an' Jesosy sy ny fanahafantsika azy. Satria ny zanaka tsy mahazo manao na inona afa-tsy zay hitany ataony ray. Noho izany io fahatanterahana atao amin'i Jesosy io ny tiany Jesosy hifidianana mpanompo marina anana ny toe-pony ampahazo aina ny fanjakany eto ambonin'ny tany. Ianao zany raha ohatra ka mbola tsy feno sy tanteraka ao am-ponao ny fahamarina momba amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahafenoany zany dia tsy tena alalaka sy votsotro ny fiainanao ny fanahy masina aneo ny fisian'Andriamanitra sy ny fahatsarana eto amin'ity zao tontolo zao ty nanendreny anao ho ambasadeur. Inona ny zavatra mitranga? Rehefa tsy hifikirany zao tontolo zao dia ho Jesosy libra eo am-panarahanay ianao andana avarotony fanananao rehetra. Tiany Jesosy hita tsy hoe fa valo ny fananany zavatra rehetra Jesosy fa tiany Jesosy hita hoe atraiza mifatra ny fahavotsorany afaka hanaraka an' Jesosy amin'ny fanekeny afoy ny zavatra rehetra. Rehefa dininy ty tenin'Andriamanitra ity tsy asiantsika olakolaka dehibe manomboka amiko ny olona tokony mbola andiny tena mihoatra mba hafahany valy ny fifidianan'Andriamanitra sy ny fiantsony tena ho tanteraka amin'ny ampisina ilana Andriamanitra azy. Rehefa mandinika tokoa an' Jesosy Kristy Tompo sy ny fiainany ray manontolo dia hitako teo amin'ny tantarany fa tsy mba nanan-javatra ho azy zany Jesosy na ray ary. Ohatra nisy fotoana izy andeha hampanao fandraisana. Rehefa andeha hampanao fandraisana izy dia niteny ny mpianany hoe aiza angaty tianao anaovantsika tsy ny fandraisana sy ny communion androany. Jesosy lioka toko 2 vakio ny 9 fahavaloko hatramin'ny 9 azafady pasteur. Amin'ny anaran'i Jesosy
Ary Jesosy naniraka amin'ny Petera sy Jaonina ka nanao hoe mandehana ka amboary ny pasika ho antsika. Ary ireo taminy, aiza no tianao hanamboaranay azy? Ary izy taminy, indro raha miditra ao an-tanànanareo dia isy lehilahy mitondra sy ny feno rano hifanena aminareo, manara azy ao amin'ny trano izay hidirany, dia lazao amin'ny tompontrano hoe izao no lazain'ny mpampianatra aminao, aiza ny efitrano iarahako mihinana ny pasika amin'ny mpianatro, ary izy anoro anareo efitrano malalaka ambony rihana izay efa nasiana fipetrahana, any no amboary. Amen. Raha dinihana zany ty Jesosy Kristy ty SDF sans domicile fixe. Satria indraindray fandraisana tsy ananinatsy, ny fandraisana rapitso ary satria izy ny teny Matthieu 7:20 ny pasteur azafady. Matthieu 7:20. Akio kely any teny eo Ny anaran'i Jesosy, ny ambo ôlo manandavaka, ary ny voromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany. Amen. Tsy nanana izy natoerana mipetrahany azy. Dia rehefa nandinika fa maninona izy ny tompony zavatra rehetra nefa tsy nanana anazy trano toerany azy. Rehefa tsy nanome trano azy mba hiteraha, mba hatonga azy ho ateraka ny olona, dia tany amin'ny omby izy nindrana. Teraka tao ohatra ny omby. Donc zany ny zava-dehibe amin'Andriamanitra, tanteraka ny volontény, fa tsy tonga teto tany hitady confort izy tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Tiako fantatrao zany e. Tiako fantatrao zany. Tiako fantatrao zany. Matetika Andriamanitra rehefa anao ny asany, dia soa no mikajonao fa ny zava-dehibe aminy tanteraka ny sitrapony. Nareo ve tsy mba hita fa tany anefitra ny tonga ny zanak'Israely nitady papelika e? Satria te-haka tsirokanina izy fa leomana. Nefa ny fanomezan'Andriamanitra dia feno apety sy ampatanjaka azy eny an-dalana, na ny firy taona io many io, ampy ny otrikaina rehetra. Fa tsirondela tsy tanteraka filana na tonga ny zanak'Israely monomonina fa te hinana papelika nandiso azy. Ka ny fanomezan'Andriamanitra tsy voatery matsiro eny ambavanao fa mapety ny fiainanao. Ekeo ny fitondrany fa aza mamaritra sy mahakasika ny souveraineté m'Andriamanitra azy. Ny fanahitsika, ny vato misakana mahatonga ministera zay nakininy Jesosy tamintsika fa tsy hoe ministera atsika. Tsy atsika mifanompona fa ny Jesosy. Tsy andeha araka ny tokony ho izy. Jereo ny zavatra mitranga. Tokony vokomana, nitady papelika, dia nitady loza ho an'ny tenany. Ninona demande avy aminao, tsy toana ny volonté n'Andriamanitra, mety miroborobo, manome fahatsapana ranofo, confort, fiainana mety ho anao le izy, fa tsy hitondranao any amin'ny mandrakizay le izy. Fa inona moa amin'Andriamanitra ny zava-dehibe? Ianao tsy mitanjaka ane, fa tsy hoe ianao tsy maintsy mahazo Gucci, na Louis Vuitton, na Burberry koa moa le anaran'ilay any Frantsa ireny. Dia misy hoe pocket de marque. Mandana ny anefitra fa vokatry ny fihinanana ny an'ny anjelo izy salamo no mana. Dia ny an'ny anjelo mitondra fiainana satria singa avy any an-danitra namen'Andriamanitra eto ambony tany, lasa nipita teo amin'ny kapany le fiainana, dia tsy nety rovotra ny kapany zaza voateraka nandritra ny 9 taona, tsy nety rovotra ny akanjony fa niara-ny tombo taminy. Ka amin'Andriamanitra tsy voatery Gucci ny anaran'io fa akanjo miaina. Mety fianao tsemboana fa mitombo miaraka aminao. Mahavita zay tian'Andriamanitra atao ny zava-dehibe, fa tsy voatery ho sur commande no foana ny zavatra rehetra hitondran'Andriamanitra anao. Ambony lavitra noho ny zavatra rehetra ilainao, ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa ka mahafinaritra ny tao misampy fiarany noa, namaky an'io impolo fa tsy nahita hoe nasiana trano fivoahana tao. Zany hoe sady sampy fiara io jangoany. Dikany hoe jangoany zany boaka amin'ny Majangany. Samy mamango amin'ny toerana zay misy anazy jiaby na ny olona na ny biby ao. Sadika be le toerana masiso maimbo. Fa aza mipita ny ivelany, fa ao anatin'ny sampy fiara masiso misy fiainana, fa ny any ivelany tianao aza ho na rivotra madio savitrano.
amin'Andriamanitra ny valeur amin'ny fiaretana miaraka aminy. Ambony lavitra no ny fafinaretana ilanao azy. Aza manompo azy amin'ny fafinaretana tsy tanteraka, fa manompo azy eo ambany volontény hitondrana anao ny amin'ny destin. Halleluja! Zany ny ao am-pon'Andriamanitra, zany no mahatonga atsika mila mamantatra ny ao am-pon'Andriamanitra. Atamanantsika miaraka aminy. Aina satria maina. Jesosy nindrana tranon'omby. Afahany Maria teraka. Efa naniditra tranon'ny olona. Tany tranon'omby izy niteraka. Zany hoe valiny farany eo tonga ihany izy. Tsy azo sakana io ny tranon'omby azy. Satana mieritreritra hoe ny ampale tena feno volamena ny zanak'Andriamanitra niteraka. Ary zany nefa prinsipany hatramin'izay mandra-pahatonga azy eo akavanany ray. Sekrean Jesosy nahatonga ny fandreseny sy ny famonjenanao tanteraka dia satria nanetry teny izy. Iasabidiny fanetretena lalana tsy hitan'ny Satana hidirana mandrakizay satria ao amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra sy ny vokatry ny fanatao efanetretena miafina ny fahatsarahan'Andriamanitra rehetra. Ry mpanompon'Andriamanitra isany rehefa nandeha Jesosy nandeha mba hiditra ny Jerosalema. Rehefa hiditra ny Jerosalema izy tsy nanana boriky ho taingenana, fanindrana boriky izy. Jereo ny pasteur Matthieu bokin'ny Marka azafady toko 240 ny 9:1-7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Makanesa amin'ny rovohatra tandrifonareo roa, ary raha vao miditra ao nareo dia miaraka amin'izay ahita zana-boriky mifatotra, izay tsy mbola nitaingenan'olona, vao izy ka eto ety. Ary raha misy olona manao aminareo hoe ahoana nanaovanareo izao, dia lazao hoe misy raharaha analany tompo azy, dia avelany hoentiny ety indray miaraka amin'izay izy. Dia nandeha izy ka nahita zana-boriky nifatotra teo alatrano anilan'ny varavarana teo an-dalana, dia nivahany izy. Ary ny olona sasany teo nanao taminy hoe ahoana no amahanareo any zana-boriky? Ary izy nilaza taminy arak'izay nilazain'i Jesosy taminy, dia navelan'ny olona andeha izy. Ary nentiny teo amin'i Jesosy ny zana-boriky, dia nataony teo amboniny ny lambany, ary Jesosy nitaingina azy. Amen. Jereo tsara fa boriky ny ndraminy. Eny hoe trano tsy nisy, tranon'omby dia vita. Izy tsy nanantranonandrena ny lohany fanaovana Pasika, mbola n'olona koa ny trano nanaovana azy. Androany mety eto, raha pitso mety ariananina, raha afaka pitso mety tranon'olona etsy. Satria ny zanak'olona tsy mba nanana anazy trano nandriana ny lohany azy. Tonga ndray koa boriky tsy mba nanana fiara izy, ho anazy tsy mba nanana boriky hotengenana, fa boriky n'olona no indraminy. Maty ndray izy dia mbola tsy fasany koa no levenany, mbola ninana fasana koa. Matthieu toko 7:20 ny 7:50 ka hatramin'ny 9:1. Ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny hariva ny andro dia avy ny lehilahy manan-karena anankiray avy any Arimatia, ny anarany atao hoe Josefa, ary izy koa dia mpianatry Jesosy. Zany lehilahy zany dia nakao amin'ny Pilato ka nangataka ny fatin'i Jesosy, dia nasain'ny Pilato omena azy zany. Ary rehefa nalain'i Josefa ny faty ka nifonosy ny ariry madinika madio, dia nalevy ny tao amin'ny fasany vaovao izay efa nolavany tamin'ny vatolampy. Ary rehefa nanakodia vato lehibe eo amin'ny varavaran'ny fasana izy, dia lasa nandeha. Hitantsika io nindramina amin'ny fasana. Tonga ny fotoana maty ny zanak'Andriamanitra mitondra ny fahotany zao tontolo zao. Andriamanitra ray tany an-danitra taitra ny jery, midina ny fanamasina, nakao am-pasan'i Jesosy. Fa maninona Jesosy ny natsanga ny fanahy? Satria tsisy fifikirany tamin'ny tany mihitsy ny motivation Jesosy teto ambony tany. Trano izy tsy nanana boriky, tsisy soratra tamin'ny anarany. Ny fasana koa ny indramina, dia ozy Andriamanitra hoe tsisy toerana ho azy aty fa aloha atsangako ny zanako. Tsisy toerana ho azy aty. Satria tsy zavatra mifikirany mihitsy taty. Raha te hita olona mijalonareo alohan'ny fahafatesana, mba mandana mamangy-panan-karena mialaina. Mangy-panan-karena mialaina hitanao mihitsy hoe mangirifiry amin'ny aleto dia ataoko ahoana zany reto fikitry. Reny le panan-karena tsy votsitra tsara anaraka an'i Jesosy fa voafatotry ny zavatra anana ny fony, ifandraiky amin'ity tany mandalo ity.
pitopolo taona ny ana valopolo taona nety tsy aloha mifakaty tsy aloha mifanohana tsy aloha tsy mifampiatsara velantsy tsy aloha manome fifaliana ho an'Andriamanitra io manao amin'ny fotoam-pampakarana sady zany andao hiaraka amin'i Jesosy andao hanao modely an' Jesosy nampahatrany Jesosy isy Paoly mba hampanankarena anareo ny alahelony hampanankarena antsika ny alahelony tsy favalinao manan-karena izy fa zavela ho voafatotsy ny arena fonao ianao ihany mahalala votsitra ve za zany pastera sambola tsisy famatorana tamin'ny tany mihitsy izy dia votsitra tsara izy ny fony Jesosy teny am-panimpona votsitra tsara dia lasa maninona commande ny zavatsarotra nefa ny commande ao anatina situation faran'izay enjana izy satria ny fanehoana mazanak'Andriamanitra azy dia tsy naseho tamin'ny abetsahany zavatra ananany fa ny fahefa-panapahana tao aminy namoky olona tsy midimy arivo izy na Lazarosy maty efarana azy natsangany halleloja tsambatra any amboaka amin'ny fanena taminy nampahiratany amen namadika amin'ny fahoriana sy ny ranomaso tonga fitsikiny izy olona maty andeha alevina le zanakavavy le vehivavy lahatokany le vehivavy ivoaka taonainy iny le ranomasony le ramatompo patrapatraka hiditra ny zanak'Andriamanitra teo ambavahady mivoaka ny zanak'olombelona andehandevina natsahatra ny ranomaso eny ampilanjana fa tsy mila nahidina akory ny tendreny ny tranovorona tonga dia mipetraka le maty midika an'izay andeha alevina matory lasa mpanjaka lanjaina taoriany fanendrena tranovorona ka na promotion io na voninahitra io na fahatsarana io tena mifanena fotsiny amin'ny zanak'Andriamanitra fa iova ny tantara-penam-panomponao tsika tsy natao hitady ady eto ambonin'ny tany tsika tsy natao hitady voninahitra eto ambonin'ny tany fa tsika manana le tompony voninahitra miaraka amintsika isan'andro ary izy ampikoriana amin'ny fahavokara amin'ny fahatsarana eo amin'ny fiainan'ny olona izay manaiky sy mankatoa azy io ministera io ndray andro any zavatra nakin'Andriamanitra operatanantsika fa tadidio misy tompony io ary ho avy ny andro tsy maintsy anao compte rendu aminy anao kely sisa dia lasa zao amariny so misy mamatotra anao faralasa eo ny olona eo no raisiny anao eo amizay anefa tsy misy azo atao fa efa kely sisa dia lasa izao halleluja halleluja tsy mpanambe izy tsy mpanangobe voakejany filany Jesosy olona votsitra tsara teo mpanimpony ny ohatra tsara tsy voakejany meny dia nasehony tamin'ny modely ny fitiavana izay nitondrany an'izany ministera zany ministera mpamonjeny zany tokony hanafatsika azy eto Antsirabe manerana Madagasikara ary manerana an'izao tontolo zao dia Paoly natakatra an'io Paoly aloha dia mahafinaritra misy tenin'ny apôstôly Paoly mahafinaritra ao amin'ny Filipiana 2:2 manomboka amin'ny 9:1-9:1 zay tsy ovaka itsika fa noho ny amin'ny fotoana dia rosotsika amin'le point manaraka farany ozy izy aoka ao aminareo zao sainy zao tsy atao amin'ny Kristy Jesosy kio fa na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy izy dia tsy ny fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nanendry tena olona izy ny foanany tenany taminakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongava no manam-pitoviana amin'ny olona ny antony dia tsotra rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanendry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana dia ny fasivy koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana ambony indrindra noho ny anarana rehetra tsy nomeny ny anara'Andriamanitra azy ny anarana satria zanak'Andriamanitra izy fa nomena azy ny anarana satria tanteraka misy eo ampanetretena nanondrahana azy atateraka ny famonjeny ny olombelona izay asan'ny tanàn'Andriamanitra ry havako zany toe-posy fiainana tsy mifikitra amin'ny tany zany tokony hananany ministra essentiel zany mba ahafahan'Andriamanitra mampiasa azy sy mijoro mahazo aina eo ampanimpona miaraka aminy fa fatelo fampianarana Mateo 10:7-8
tsy resaka hoe fampianarana izy ny diso na izy amin'ny marina non tsy natsony tsara an'izany aho fa ny fanamasina fotsiny ametraka ao am-ponao a ahafantarana hoe raha fifoazam-panahy marina mandrasantsika eto Madagasikara sy manerina n'izao tontolo zao a inona ny lazain'i Jesosy a ahoana ny fomba anatanterana an'izany fampianarana ao Matthieu 7:17-18 ny anaran'i Jesosy ary raha mandeha nareo a dia mitory hoe efa mby akaiky ny fanjakany lanitra sitrano marary atsangano maty diovony boka avoay no démonie efa nahazo maimaimpona nareo a ko manomeza maimaimpona aza mitady vola mena na vola fotsy na varahana ho ao anatin'ny fehikibonareo aza mitady na kitapom-batsy ho an'izay nale na akanjo roa na kapa na tena fa ny mpiasa dia mendrika ahazo ny hanina ary izay tanàna na vohatra iakaranareo dia fantary tsara zay mendrika ao ka mitoera ao aminy mandra-pialanareo ary raha vao miditra ao amin'ny tranonareo dia miarabany ao koa raha miendrika ny ao an-trano dia aoka ho ao aminy fiadanana tonononareo fa raha tsy miendrika izy dia aoka hiverina aminareo ny fiadanana voatononareo amen. Nareo tsy mety misy zavatra sain'Andriamanitra atao dia misy zavatra sain'Andriamanitra toriana na vahany tsara le izy torio efa akaiky ny fanjakany lanitra dia zao atao vidiovy boka asy zany dia ndao antsika etretra fantatrao fa le faniompamantarana tsy maintsy anaraka rehefa marina ny zavatra toriana tsaka ny tsara ny tanan'izay mandre problème amin'ny fiangonana amin'izao andro faran'izao ary mahatonga ny Kristy maniraka ny teniny ampatsiaro atsika fa tsy hoe maniraka mpanompo mandefa ny teniny izy anasitrana io fampianarana io dia zao betsaka amin'ny mampianatra ny zavatra tokony atao fa tsy manatanteraka fampianarana amin'izay zavatra tokony hotoriana lasa mitory fanasitranana mitory fahagagana nefa Jesosy ny teny mazava tsara zao toriana dia zao atao satria manaraka ny zavatra toriana dia zavatra atao fa zampianarina ny olona ny zavatra tokony ho atao fa fanjakan'Andriamanitra toriana famonjena toriana avereno ny fony maro ho amin'Andriamanitra miavana amin'Andriamanitra ne ianareo zany ny fitoriana tokony ataontsika fa dioviny boka avoainy demonia tsangano maty zavatra atao raha vo ny zavatra atao ny toriana dia diso ny fampianaranao fa maninona ny zavatra atao manomboka toriana asainy atao no manomboka toriana satria hitatsika fa ao amin'le fisehoan'ny zavatra atao no manakaiky zavatra ilain'ny olona mila mitandriny tsika fa raha vao diso ny fampianarana diso ny finoan'ny olona diso lanitra koa ny olona diso ny mandrakizay ny olona satria mifoto-drafitra ny guide na conviction ny guide ny fandresen-dahatra dia miainga avy ao amin'ny fampianarana sy teny voaray afafinao ho am-piangonana eritrereto ny zavatra mitranga nanomboka tamin'ny oviana no efa tanteraka ny hoe fampianarana momba ny fanasitranana fampianarana momba ny fahagagana raha tiatsika no ampiasain'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga dia zao atao tsia rehefa mampianatra ianao ampianaro Jesosy ampianaro tenin'Andriamanitra mba hahafahan'ny olona mahita an' Jesosy ao amin'ny teny satria zay mahita an' Jesosy ihany no manana ny fiainan'i Jesosy ary zay manana ny fiainan'i Jesosy ihany no ampiasain'i Jesosy marika 16 Jesosy ny teny tory aloha ny filazantsara amin'ny olombelona zay mino sy atao batisa no vonjena ary zay tsy mety mino no elohany dia manaraka amin'izay famantarana manaraka an'izay mino amoka dia amin'ny mianarako izy teny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy andray mianarana izy ary na dia Jesosy fa mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany ireny donc ny faniompamantaram-panasitranana dia fanamarinana ny finoana avy amin'izay teny voaray zarain'Andriamanitra mamaim-pony ny tana mipino fa tsy pasteur manokana na evangeliste tsy nomen'Andriamanitra hoe ho an'ny ministre de Dieu ihany le izy nampanopin'Andriamanitra fa nomen'Andriamanitra ho an'ny zanany rehetra zay mino azy ka makatò ny teniny andao itiatanina mafy be ho an'Andriamanitra dikan'izay zay ny fampianarana voalohany mamereperatsika Andriamanitra tandremo sao latsaka ao ambadiky ny fitoriana ny zavatra sainy atao
fa zay zavatra sainy toriana fa rehefa avy eo amarininy amin'ny zavatra tokony atao ianao. Faharoa, Jesosy Kristy tsy naniraka antsika hampianatra ositra. Vakeo manomboka any amin'ny boky Matteo mandra-pahatonga any amin'ny farany, fa tsisy apôstôly anankiray ao anaty Baiboly ka nisy fivoriana dia nampianatra momba ny ositra izy. Ny ositra koa tsy ampianarina. Tsy hoe iratana mason'ny olona mba halala fa misy ny ositra. Dia ohatran'izao fomba zahoana azy. Diso. No misy miteny zao hoe alako mihitsy ilay pasteur Rodolphe fa tena inona koa zany fampianarana hoentina andraso ho azavaiko aminareo. Ny teny fikasan'ny ray ho antsika tsy ositra fa fanamasina. Ny fanamasina tsy ositra fa ny fanamasina Andriamanitra. Hoe te-tanina mafy an'Andriamanitra aloha. Rehefa ao anatinao, rehefa nandrain'i Jesosy ianao ka ao anatinao ny fanamasina, dia manana ositra avy amin'i Jesosy ao anatinao ianao. Dia mba tonga an'i Jesosy ny laza ao amin'ny Jona 4:40, ny 9:40 ka hatramin'ny 9:70. Jona 4:40, 9:40 ka hatramin'ny 9:70. Ny anaran'i Jesosy, ary izao angataka amin'ray, ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandraikizay. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azony izao tontolo izao raisiny, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Amen. Efa ao anatinao mandrakizay, mandrakariva ny fanamasina rehefa nandrain'i Jesosy ianao. Ny foa Jesosy niakatra tany an-danitra dia nirahandray ny fanahy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho ao anatinao. Fantatsika zany tsy anjera ao anatin'ny fampianarana. Fa zao ny zavatra sarobidy tiako fantatsika. Raha vao tsy miambina kely ianao dia klika kely ohatr'izay ny amin'ny ligne de voly an'ilay fampianarana ho fampianaran-diso. Ahoana fipetraka ilay izy? Tany amin'ny testamenta taloha normal be raha avy eo amin'ny olona ny akana ositra. Satria nampiasa olona Andriamanitra. Olona tsy tanteraka. Atao hoe Mosesy ohatra. Namindra an'ilay izy tao amin'ny Josoa. Elipa aminany ohatra. Namindra an'ilay izy tao amin'ny Elisa. Zany hoe le fanatao ihany nalain'Andriamanitra ao amin'ny Eli, tao amin'ny Eli no nalefany tao amin'ny Elisa. Ohatr'izay koa ny tao amin'ny Mosesy nalefany tao amin'ny 70 lahy, sy nalefany tao amin'ny Josoa. Satria olona tsy tanteraka nampiasain'Andriamanitra. Andaony antsika hieritreritra sisaina n'ity famarinana ity. Le izy raha vao tsy mitandrina antsika dia manamavo mihitsy ny planimpamonjena ny tsy fijoroantsika ao anatin'ilay fampianarana marina. Satria mandiso ny fampianarantsika ilay izy. Mandiso ny fandraisam-pino an'ilay fahamarinana ilay izy. Satria manjary lasa mitodika makany aminao ny olona fa tsy mitodika makany amin'i Jesosy ny olona. Le izy fanao tany amin'ny testamenta taloha mahafinaritra no entinao ty amin'ny testamenta vaovao nefa efa dépassé par l'événement. Ny testamenta talohany tandino tsy aliko ny zavatra ho avy. Ary rehefa tonga ny tanteraka ozy izy Paoly dia tsisy sombitsombony intsony. Ny aliko tsy hamantarana ny olona. Fa rehefa mivoaka ilay olona dia tsy mila aliko intsony anio mpamantarana ny fisiny. Eteka ao an'Andriamanitra. Ao amin'ny aliko fantatro fotsiny hoe ilay lasa vehivavy olona io. Fa rehefa mivoaka izy vao hitanao ny couleuran'ny akanjo, hitanao hoe zao kay izy kay olona. Fa raha ao amin'ny aliko ny jerevanao tsy fantatrao na fiodiran'ilay olona aza. Tovy daholo. Aliko ny fiavian'i Jesosy amonjy ny olona ny testamenta taloha. Zay no natonga an'i Jesosy nanazava tamin'ilay mpianatra teny amin'ny lalan'ny Amosy. Ny momba azy tao amin'ny teny, momba azy tao amin'ny teny nanokatra amin'ny mason'ny mpianany. Ny disiplan'i Jesosy dia mahita ny Kristy ao amin'ny testamenta taloha aseho amin'izao andro faran'izao. Kristy no aseho. Fa ny olona tany amin'ny testamenta taloha jereo Moïse. Tsy vitany Moïse eny nampianatra ny lalàna fa natongavan'i Jesosy anambara ny fahatanterahany lalàna. Zay mahatonga azy ny teny, tsy tonga na foana fa tonga na tanteraka. Le perfection sy le fahatsarana tao amin'ny lalàna naseho tamin'ny fahasoavana dia naseho tamin'ny fahatongavany zanany malalany dia Jesosy. Ahoana misehon'ilay izy? Ny sipantsiny Moïse, tsy hainy Mosesy no nitondra an'izy fa ny ekeny daholo ny olo isarabady dia nisoratra vaovao indray. Io izy Andriamanitra ny amafofonareo mahatonga Moïse nanao an'io. Very koa Moïse tao anatin'ny fampiarana satria tsy Andriamanitra izy. Eli indray
andatsahany afo daholo zay olona tsy mitovy hevitra aminy. Dia io no entin'le olona amin'izao andro farany zao kozonozony eo ambonin'ny alitara zay olona tsy fantatro rehetrarehetra, nefa tsy zany ny toe-pon'le tena tanteraka sy ny joro amin'ny fampiarana tena izy ny soratra masina. Dia hitanareo, lasa misy an'izany atao hoe double portion tao amin'ny Eline makao amin'ny Élysée, dia ianao miandrandra double portion amin'ny olona tsy tanteraka, nefa Andriamanitra efa afa-po nanome an'le tena tanteraka, dia olona anankiray hamonjy zao tontolo zao, Jesosy no anarany. Fa maninona rehefa maty Jesosy? Tena tsy maintsy nidina mihitsy ny fanahy masina ny nanapirofo fa masina Jesosy. Zay vao natsangany. Romanina ne vakio pasteur? Bokin'ny Romanina vakio kely azafady. Romanina toko 1:1-7 aminaran'i Jesosy. Ny amin'ny zanany izay nateraka avy tamin'ny taranaka Davida araka ny nofo, ary naseho araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty, dia Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Hitanareo izy? Ary naseho tamin'ny kely ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty, nampifamatorany tenin'Andriamanitra ny fitsanganan'i Jesosy sy ny fanahin'ny fahamasinana. Moïse tsy masina, tsy nafeno ny fipetrany fahamasinana, tsy Mesia izy, tsy afaka namita ny rôle messianika izy, tsy zao tontolo zao no navoakany, fa zanak'Israely zay tandindony zavatra ho avy. Eli tsy tanteraka tamin'ny fahamasinana, fa nampiasaina izy zany hoe ny fanahy mas'Andriamanitra zany niaritra niaraka tamina karakteran'olona, niaritra. Rehefa lasa Eli nampidina teo Moïse tamin'ny Elisa double portion, tsy afaka manantena ny fisian'ny fanahy amin'ny fahafenona tamin'izany, satria zay apahany avoroeny mihoatra loza teo aloha ihany toizan'ny aoriana, vokatry ny fanimpona nisy teo amin'le mpanompon'Andriamanitra nanana an'le fanahy, andraisana an'le fanahy. Dikan'izany normal be mihitsy Elisa raha miaraka foana. Amin'izao vanim-potoana farany zao, sakafo masom-pananao dia raha diso ny zavatra teneniko, dia tsy eo ty amin'ny alitara fa ny marina no ambarako, ary tsy hanolakolaka ny resaka fa ny tena izy no zaraiko amintsika. Rehefa lasa teo aloha tonga Jesosy le fahatanterahana. Tamin'ny fahatongavan'i Jesosy, rehefa maty Jesosy dia nidina amin'ny fanahy, naneo fa tena zanak'Andriamanitra izy tamin'ny fanahy amin'ny fahamasinana. Dika fa feno ny fihapetram-pahamasinana ny ilain'Andriamanitra amonjena ny olona, satria nahita olona Andriamanitra na feno ny fihapetran'ny fahamasinana teo amin'ny nofo atao hoe Jesosy. Zay no mahatonga an' Jesosy naseho olona mba hamonjy ny olona, mba haseho amin'ny nofo reo endrim-pahatanteran'Andriamanitra tsy hita amin'ny fahafenoan'ny fihapetram-pahamasinana ananganana azy ho Mesia hamonjy ny olona rehetra. Tokana ny Mesia fa aza mety ampiresahanareo na ny Brezila, ny eto Madagasikara, naiza Jesosy Kristy avy any Nazareta, izy rery ny Mesia. Ary izy mbola tsy eto ambony tany, fa izy ho avy any amin'ny raha ho any lanitra tahaka izay nahitantsika azy niakatra hozy izy amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstoly toko 1. Ary zany no andrandrany fiangonana mba tsy handiso ny fampianarantsika, satria amin'izao efa manomboka be dia be ny karazam-pampianarana manondro olona. Ary raha vao tsy mitandrina ianao ka diso ny fampianaranao, dia efa manomboka makafy koa ianao ny fanahy ny antikrista mba haka voninahitran'Andriamanitra tsy kelikely ao am-piangonana, manomboka tsy mamaly raha tsy adjaijaina amin'ilay hoe tompotompoko sy anina. Reny rehetrarehetra reny tazo-boninahitra, matahotra ny tsy ho hita, matahotra ny tsy ho hajaina, ary apetraka mihitsy fa mandrak'androany ilainao ny osotro e. Ampirimina ianao fa za manana manokana. Ary amin'ny alalan'ny fifandraisako amin'Andriamanitra, tsisy olombelona anankiray intsony napetraka eo anoloana asolo tanteraka amin'ny fahafenoan'i Jesosy. Dia ahoana zany fifanajana am-piangonana pasteur? Kalma aloha fa mbola hoantsika. Fa eto aloha ho apetrako tsara fotsiny le fahamarinana mba hahatonga atsika tsy hampianatra diso any am-piangonana. Eritrereto tao amin'ny Matthieu 17:5 izay ny teny. Raha mbola ny teny izy dia indro nisy rahona mazava nanarina azy ireo, ary nizao nisy feo avy tany am'rano nanao hoe iteny zanako malalako izay sitrako, izy no enoy. Dia izy ny teo nanodidina an' Jesosy
Moïse sy Eli. Dikan'izay ny message ny afatra tena izy tsy amin'ny alalan'ny fahaizanao mandala ny fanompony Moïse na Eli fa ny fifantohanao amin'ny ministeran' Jesosy. Baiko avy any an-danitra le izy. Baiko avy any an-danitra le izy. Ary ny olona amin'izao ny faran'izao, rehefa misy zavatra mafinafinaritra antsika, vitantsika mihitsy ny mandresy lahatra any amin'ny testamenta taloha mba hisongadina ny fisitsika anakona ny Kristy. Verina any amin'ny aloko tsika, fa hono mahatonga amin'ny teny hoe aloko. Rehefa afa-po Andriamanitra tamin'ny olona anankiray na feno fipetra amin'ny fahamasinana. Tonga Jesosy, ny fanahy tao amin'ny Jesosy tsy natao hoe fanahin'Andriamanitra ohatran'ny tao amin'ny Eli, fa natao hoe fanahy masina. Satria feno ny fipetrany le mpamary toetra atao hoe masina tao amin'ny olona anankiray atao hoe Jesosy. Noho izany, rehefa feno ny fipetrany sy ny fanahy tao amin'ny Jesosy, naneo fa masina izy dia lasa fanahy masina tao amin'ny Jesosy. Ary ny fanahy tao amin'ny Jesosy tsy natsoina hoe fanahy tao amin'ny Jesosy Kristy tsony ny anarany fa fanahy masina. Satria nahazoain'Andriamanitra aniraka an'le fanahy masina rehefa nandresy tao amin'ny nofo anankiray tao hoe Jesosy, ilay toetra ny fanahy nandresy ny nofo. Dia nidina le fanahy ny ateste fa misy olona nofo maty nefa masina tsy tokony andalo fahalovana fa tsy maintsy atsangana tsy mare Andriamanitra. Halleluja! Dia rehefa natsangana Jesosy dia naseho mpamonjy eo ankavanany ray izy mandrakandroany. Zany mahatonga anao tsy natao iantso anarana mpanompon'Andriamanitra hafa intsony na Eli na Mosesy na izy fa feno sy ampy ny fiantsonao ny anaran'i Jesosy dia miseho manifeste ny asany fanahy masina ao anatinao. Dia ndony antsika eritreritra raha marina fa afapo tamin'i Jesosy Andriamanitra. Izahako no anelanelana ilaza fa raha tsy mandalo hoaniko ny mpino dia tsy afaka ho fenona. Tsy afaka ho fenona ny fanan'Andriamanitra. Tao amin'ny efitra ambony-drihana tsy nanantona amin'ny Petera daholo mba miatrahan-tany na voafeno ny fanahy masina ny olona, fa nisy tsirairay isaky ny teny an-tapon-dohany rehefa tonga ny fotoana ny fahafenona. Midika fa ny fanahy dia natao ho ao anatin'ny olona izay mino an' Jesosy, nandray an' Jesosy, miombona an' Jesosy, manondro an' Jesosy, manaiky an' Jesosy ho Mesia sy mpamonjy. Feno ny famonjen'i Jesosy, tsy andrindinana na analana. Fa amin'izao fotoana izao, Jesosy ny teny rehefa mandeha nareo. Rehefa mandeha nareo izy dia izao. Avoiny dia mine nahazo maimaimpona dia mizara maimaimpona. Hitanareo lasa komersiala izy tateo ireny. Satria mitatra any amin'ny zavatra tsy tokony hotoriana dia normal be motivation hafa. Mamoana kay ny tena tompony fa tsy Jesosy. Zaraina ny kravato, ositra be ny eo anatin'ity $40 ty a. Amin'izao mamoana motivation fa tsy famonjena. Dikan'izay matoa Jesosy ny teny izy bary matoa Jesosy kay nanafatra an'io zavatra io, ilain'ny olona kay izy io satria fa an'io mpamantarana manaraka. Tsy anao le izy fa n'Andriamanitra ko manina ny avarotra. Ny tompony produire amin'ny teny hoe maimaimpona ianao manodina. Pisoloky eny ianao zany. Mamantahorana n'Andriamanitra. Aza atao amin'ny tanjom-panangona karena. Fitopolo taona sy manina tsy mampanina mety ho azonao zao tontolo zao fa tsy hanaraka anao. Ary ndray androany ho adininy ianao. Tsy hoe la fa dia mbola manam-pofonaina ka tafiditra anatin'izany clan zany mandana mandoalika. Fa tsy zakan'izay tsy manana motivation spirituelle zany zavatra zaraiko zany. Satria matahotra ny antra avy ny fiangonana. Tsy fanetanam-bola ao am-piangonana fa fananganam-panahy. Pasteur, tsy ilaina ve zany ny vola? Jereo tao amin'ny andron'ny apôstôly. Rehefa tian'Andriamanitra tsika, atao fotsiny izay tany olona fa tian'Andriamanitra ianao. Fa tsy anjaranao mampirisika ny olona na manery ny olona hanao izay zavatra mety tsy ho zakany, nanaovany sakrifisy amin'ny zavatra ilanao azy na tsy ho anao azy fa ho fanjakan'Andriamanitra. Rehefa hitan'ny olona fa tian'Andriamanitra ianao, dia azakazaka ny olona. Ty pasteur ho an'i Jesosy Kristy, ty ho an'i Jesosy. Dia anao koa tsy ilay mpanan-karena tsy marina voafikitry ny vola ka hanodina izay tonga eo am-pelantananao.
ho amin'ny filandratsinao fa hijorenao ho matoky amafy an'izany ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria samy tia an'Andriamanitra na ianao zay tondra le fampianarana na zay miaino anao miaina le fampianarana dia ina moa ny olana aloha misitraka izay fahatsarana omen'Andriamanitra amin'ny fotoana miaina mialety ianao tsisy conscience maloto zany eo an-tsainao satria tsisy olona ny fitahanao tsisy olona ny solokianao carte libre ianao mialeta conscience tranquille fietretanao tsy manameloko anao zany satria nijoro tamin'ny fahamarinana ianao ary fantatrao fa nonony amin'i Jesosy Kristy dia tokony ho fiainanao zany satria zanak'Andriamanitra ianao noho izany ny ositra tsy natao hotoriana tsy ampianarina ny ositra hoe momba ny ositra dia izarantsika momba ny ositra amin'izao level hoanina tsisy tsoro zany androany tokony hoe fampanantenana olona double portion amin'ny onction tsy tokony fampianarina mipetraka ao am-piangonana tsoro zany satria ny fampanantenan'Andriamanitra tsy double portion fa Saint-Esprit en plénitude fahafenoana fanamasina fahafenoana fanamasina vakeo ny baiboly mba hamenona anareo ny fahafenoana Andriamanitra rehetra zany mahatonga antsika tsy miazakazaka hanangon'olona hoentinao aizy io fa tsy maninona na mety ho vitsy azy fa manan'Andriamanitra io rehefa avy meona aminao satria le fahafenoana ao anatinao niparitaka any amin'ny hafa fa tsy ny onction anao mihitsy ny onction anao tsy ilaina fa onction Jesosy no ilaina nyfatra amin'ny fanomezana mety eo amin'ny parti misy anazy zay mahatonga ny Paoly nyteny tamin'ny Timoty zanany ny amin'ny fametrahako ny fampizara-pahasoavana ozy izy ny amin'ny fahasoavana ao anatinao zay niraisinao tamin'ny fametrahako ny tanako dia iny niraisin'ny olona hoe onction non 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 fampizara-pahasoavana dia maneho an'ilay corps du Christ nylazay ny pasteur zao teo ny fiombonantsika maneho ny tenan'i Kristy fa ny dénomination misy atsika ampahany ao anatin'ilay membre ny tenan'i Kristy noho izany zao fiombonantsika zao zava-dehibe amin'Andriamanitra mba anjarako aloha zany no mijoro eto dia mizara zay voaraiko avy amin'Andriamanitra fa rainao koa ngamba nytonga eto hitanatany etsy mivavaka eno fampianaranao satria misy zavatra ny anatinao ka le tsy any amin'le hoe izy amin'ny mampianatra eo fa ao anatin'le fotoam-pitariany hitondran'Andriamanitra dia misy fotoantsika amin'ny fampieno satria tsisy manana n'le fahafenoana ankoatran'i Jesosy rery dia raha vao misy zavatra zany no asehon'Andriamanitra amin'ny hetsika anankiray mameno ny tenany dia ny fiombonantsika ireo no tena mampahazo aina azy zany no mahatonga ny Davida milaza tsara raha mipirahalaho izy miara-monina fa misy karazam-pitahiana tsy hitanao seulany amin'izay misy ianao any fa didin'Andriamanitra eo amin'ny fanatrehan'ny fiombonana le izy ary zay ninoko anatsirabe manokana fifoazam-panahy anatsirabe fanovampianina ao anatsirabe raha manontolo ny corps du Christ eto atsirabe mivondrona dikan'izay tsy azo sakanana manifestation an'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra eto Antsirabe asio tia tanana mafy moa an'Andriamanitra halleloia noho izany fadio manomboka androany ny misaina hoe ositra ny aman'olona ny ositra tsy ampianarina fa ny ositra no mampianatra rehefa anatinao ny fanamasina dia ny ositra no mampianatra anao zay mahatonga ny jaona voalohany toko faharoa andiny fafito amby roapolo laza amin'ny baiboly hoe ny aminareo kosa ozy izy vakeo kely le pasteur azafady amin'ny anaran'i Jesosy ny anaran'i Jesosy ary ny aminareo dia ilay ositra no raisinareo taminy no mitoetra ao aminareo ka tsy mila ampianarin'olona nareo fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra sady marina fa tsy laingy zany dia tomoera ao aminareo araka ny nampianarany anareo amen tomoera ao amin'ny fanahy arak'izay nampianarany atsika araka ninona hoe zay nampianarany atsika dia fataro ny fampianaranao mifanaraka tsara amin'ilay programan'Andriamanitra ve amin'izao andro faran'izao le izy miaina ao anatin'ilay fanekena vaovao ve tamin'ny rahan'i Jesosy latsaka hamonjy ny olombelona ndao hoe tsikeritreritra olona iza ankoatran'i Jesosy no henon'Andriamanitra raha ohatra ka Mosesy sy Elia aza efa tsy henona tsony ianao mbola hisitraka ny Mosesy tany nataon'ny Mosesy le ohatran'izao tena nahafinaritra mihitsy ianao mbola ny Mosesy taraiky amin'ny aliko ianao Jesosy efa tonga amin'ny fahafenoana izy te hamena anao moanao mbola indrandra double portion ary nefa Jesosy ery efa miteny efa nomeko amin'ny plénitude tsy antsony no mitodika faty dia anao nefa mbola variana ry any Mosesy ô efa tonga ny tanteraka tsy misy ombitsombony tsony tadio nefany nisy voninahitra kely ihany ozy izy Paoly tamin'ny fanompony Mosesy sy ry Elia
ary mbola afaka mamalina izy mandrakandroany fa tsy otsony Andriamanitra fotsiny satria rehefa diso ny fisehoan'Andriamanitra ianao dia diso ny programan'Andriamanitra. Zany mahatonga le Néostany Néostany anie nahitana soa le merana varahana natsangany Mosesy fa mbola tamin'ny tameta taloha ihany. Tonga Ezekia nandrava an'le Néostany ary nipotehiny tao koa le menarana varahana izay nasain'ny Mosesy natsangana mibanjin'ny olona hitondra fanasitranana satria efa taraiky. Faly Andriamanitra sa tsy faly? Faly Andriamanitra mety 5 taona Ezekia satria hitany hoe olona oatra mbola mety aminy fa be dia be ny endriky ny fanompontsampy maka ny voninatr'Andriamanitra tsy ho tanteraka amin'ny fifantohana ao amin'ilay programan'Andriamanitra fa lasa mivily lalana makany amin'ny fitaovana. Nitady Néostany amin'izao fotoana izao ny fampiasana menaka, fampiasana mosoara, akanjo sosotrosotra mahasosotro io Néostany daholo. Izy lasa hosotra mahasosotro satria amin'izao ilay izy lasa braderie de Madagasikara. Rehefa kelikely lasa zavatra tsy fantatry tsony nefany Jesosy efa ho avy. Mijoro eto raha mba ekenareo indrindra mba ohatra ny teny tahaka ny Ezekia mpaminany. Aza vela izy zavatra hafa avotoana ny finoantsika ivelalana amin'ny fahatokiana fototra tanteraka amin'ny famonjena vitan'i Jesosy. Ampy Jesosy, feno Jesosy, tsy za mihitsy nijoro anelanelana anao aminy. Rehefa tonga ny fotoana hiatrenao azy, ianao sy izy rery. Dia ho notsapanao hoe inona dollar ny adalana ny toko teny ambonin'ny tany. Maninona ary any toko tamin'ny osotry ny anina mandrapodiko. Zavatra misy kosa nefa manaja dray aman-dreny izay nomen'Andriamanitra anao ao amin'ny tompo. Zany dia atsika toriana satria raha baiboly ohatra ny fanajana ny ray sy ny reny niteraka. Menahaja izay tokony tandrify azy, izay tokony ho ajaina. Fa tsy midika akory zany hoe Jesosy Kristy io, rehefa raisina ianareo, Jesosy ny teny izay mandray ianareo dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Raisina amin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny haja tandrify mampanompon'Andriamanitra azy. Fa tsy hoe falifaly ianao dia mandray mpanompon'Andriamanitra, rehefa tsy faly ianao dia tsy mandray satria zaza be zany, resaka daly zany. Ny fanajana mpanompon'Andriamanitra zavatra tokony ho atao tandrify mampanompon'Andriamanitra azy. Fa aza mieritreritra hoe any aminy ianao ny aka ositra, ny ositry ny fanamasina feno. Manina hoe ny ositry ny fanamasina feno ny fanamasina avy eo amin'i Jesosy Kristy. Ary raha tianao ny goka mihoatra amin'ny fahafenoana, ao aminy mandohalika dia mangatà mihoatra, fa ao aminy no raisantsika fahasoavana manampy fahasoavana. Atao avy amenna moa reto a. Halleluja. Zany no mahatonga andrareo nandalo efitra ambony rihana farany dia ho ajanoko amin'izay. Io ilay resaka fiovahan toetra. Mampety ny ministra n'Andriamanitra na ny mpanompon'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly toko voalohany 9:9. Ny anaran'i Jesosy, fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Mahagaga fa inona ihany no mbola tian'Andriamanitra atao e? Fangamoa tsy efa nirana ry zareo no fahagagana ary mivavandry zareo mihitsiny no ny teny hoe manaiky azy ny fanaka mbola herinina indray no ilaina akoatry ny fahatsapana fampiasain'Andriamanitra miopapany ianao. Vavakio kely ny pasteur ny Lioka toko 10 hoe 9:20 ka 20. Lioka toko 10 9:20 ka 20. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny fitopolany verina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe, Tompo, na dia ny demonia aza te manaiky anay noho ny anaranao. Fa ho Jesosy taminy, zana hitan'ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Indro efa nomeko fahefana nitsaka menarana sy mainoka sy andresy ny hery rehetra nanan'ny fahavalo ianareo, ka tsisy ampaninina anareo akory. Kanefa aza mifaly nareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Amen. Amen. Ozy Jesosy, ozy ny mpiandrave, vao katôly ny demonia manaiky ny anaranao. Any amin'ny boky Matteo arana ny maty ara natsangana tamin'ny anaranao. Dia ozy Jesosy, efa tapitra izay rehetrarehetra izay. Aza miala Jerosalema aloha mandra-pahamenonanareo ny hery. Fa herinina ary zany mahafeno fepetra atonga amin'ny mpianatra ho vavolombelona. Raha olona efa avy nanangana amin'ny maty, olona nekeny demonia amin'ny fahefana noho ny anaran'i Jesosy, mbola tsy feno ihany, fa inona ilay tokony ho fenoana? Ahafeno fepetra mahavavolombelon'i Jesosy atsika. Inoko
fa tsy ampy ny fampiasan'Andriamanitra. Fa ny fototra ahavavolombelonanao dia ny fanananao toetrany sy ny fijoroanao araka ny sitrapony ataovy amainina. Zavatra nisy dia zao, tsy tonga dia nety rehefa hafenon'ny hery raha tsy nandala efitra ambonindrehana. Ary Maria tao amin'io efitra ambonindrehana io koa, Maria niteraka azy. Nefa raha misy olona efa feno rakova ny fanamasina alohan'ny tondranan Jesosy dia Maria, fa Maria tsy mba niavinavina hoe za nefa pahoery folona talohanao rehetrarehetra talohan'ny tondrako an'i Jesosy tato am-boaka, za nefa feno, noho izany tsy mila mandalo amin'ny pasaziny ao, natao anareo ny hafa ny nefa vita taloha, noho izany tsy tokony akao antsony tsisy avinavona-kevitra fa rehefa niteny Andriamanitra hafa le fahafenona tamin'ino amin'ny antony iny ihany, fa ty le fahafenona tsy maintsy lalovana ho amin'ny antony vanim-poana. Noho izany raha teo mpanompoka ianao Maria, aza miavinavin-kevitra tamin'ny fahafenona voalohany fa meteza mbola ho fenona faharoa. Ary rehefa tonga tao amin'ny efitra ambonindrehana amin'izay na Maria azy, rehefa feno fanamasina dia nanomboka nandray koa izy tokony ho anjara, tsy nilalovany afo ny lohany, teo ny tapindohany koa nisy afo avy amin'ny fanahy nanam-porofona. Fa Maria kay tsy renin' Jesosy fa mpianatr' Jesosy. Mareteka ao an'Andriamanitra, tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Samy aza fangaro, aza fangaro, aza fangaro ny mahan'Andriamanitra anao sy ny maha olona anao. Aza fangaro. Tsy maintsy mandalo ny pasazy fahafenona daholo nizy. Mitovy tamin'ireo mpianatra rehetra ny fenona izy. Ary voako petera tamin'ny fahasahiana. Fa inona ka ny ilana an'ilay fahafenona ho tonga vavolombelona manahaka attitude amin'i Jesosy. Tovy attitude amin'i Jesosy. Jereo ny zavatra nisy. Nanaiky anay ny démonie, inona ilay correction? Tonga dia nanitsy Jesosy. Aza mifaly nareo fa manaiky anareo mifanahy. Fa mifaly fa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Famonjena ny tokony, famonjena voatahiry ny tokony ampifaly, fa tsy ny fampiasan'Andriamanitra anao. Dia hozy Jesosy, fampiasana efa natao mialoha amin'ny fotoana amenona. Ny dikan'izay tsy miankina amin'ny fampiasana ilay endriky ny fahafenona tian'Andriamanitra ananana. Fa inona ilay endriky ny fahafenona tian'Andriamanitra ananana? Mba anananao ilay fahatsapana hitovizanao endrika aminy. Voaka amin'izay ny mpianatra, lasa nitondra vokatry ny fanahy. Vokatry ny fanahy no mampiavaka anao. Iny ny alalary anao rehefa verina izy. Satria betsaka namoaka akademia tamin'ny anarana fa tsy fantany. Maro nanao asa lehibe tamin'ny anarana fa tsy fantany. Fa maninona ny tsy fantany nefa nanonona ny anarany. Ary efikasy ny anarana. Tsy miankina amin'ny fahaizantsika mampiasa ny anarana. Fa miankina amin'ny fahalalantsika manana ny anarany. Belona ato anatintsika. Hitantsika ny olona tena mpanompon'Andriamanitra. Misy fotoana tady ho tako le toetra tsy mety le mampanompon'Andriamanitra ampiasainy. Arontsika indray tady hialoko tsika amin'ny fampiasana anaronana an'le toetra izay efa natonga ny Mosesy ny teny hoe tsy azo henona intsony io. Eli koa tsy azo henona. Fa rehefa nandeha koa Jakoba sy Jona ny teny avy any Samaria, tompo tsy nanakeo indray ianao ry zalahy, fa tena setrasetra evanjelika. Gany izy rola. Tsy makeo anay ny lehibe anay. Ny tanàna zao fa anay Jerusalema ray manontolo, ny olona manaraka anay. Le matikampo kely, le matikampo kely. Rehefa tsy mahay mandray ny lehibe raha dia zao anaovantsika demora aho. Ho tenenina fotsiny lehibe fa ngah mandatsakafo ny tsy hainy. Jesosy andatsao afo kely mba hirefitra anao Samaria ao fa tsy mety mandray tsika sady miavinavina lehibe ny tanàna sy ny karazany ao. Dia hozy Jesosy, ohatra nataony Elia zany mihitsy voasoratra ao. Zany hoe nitaritany zany sain'i Jesosy, ohatra nataony Elia zany hoe anao zany natao anao ny fanaony Elia. Dia hozy Jesosy, fa fanahy inona ny ao anatinareo? Angamba tsy fanahy koa le tao amin'ny Elia. Hozy Jesosy, tsy mitovy ny fanahy tao amin'ny Elia mpandatsakafo hoentin'ny toe-po tezitezitra sy taitaitra. Fa le tonga eto aminareo le manana contrôle amin'ny feny zavatra rehetra. Zanak'olona tsy tonga andringana fa tonga mindra fo.
raha mpianatra jesosy ianao aza velo fenofeno ozina ho an'iren'olona raha mininona mpamosavy rehetra manodidina ny tranonareo dia ho faty reny fa maninona ny fenonana zany ny altaranao reny mpamosavy reny tiany jesosy hibebaketo ny tena tiany jesosy mpamosavy miova fo fa tsy mpamosavy maty amin'ny adalàna fa maninona ianao mandray micro dia manozona eo amin'ny altaranao nefa Jakoba sy Jona apôstôly aneo reo nahazo tenin'ireo ary le tompony fitsarana sy fahefana mihitsy no nijoro ho tsisy hoe fananinana eo anatinareo bedy matsitiriana kery zalahy karaha reo bedy apôstôly niza marina zany dia naraka an'izy petraka koa nyfanontaniana ny amiko satria rehefa rasiko ty micro ty afanafoa dia mampianatra diso reo ozina tsy maintsy ataonao raha tianao alalaka ny fiainanao dina le alalaka ny fiainanao io rehefa tanysaina rehefa aveo le fiainana malalaka io tsy sakana tso miarabolanao fanan'olona tiany jesosy vonjena nahafatesany teo amin'ny azo fijaliana ozoninao fa ny fiainanao mandeha misokatra satria adanareo mianakavy raha pitso mampaky anao mandini tena aloha dia mifadianina ty resaka ty tsy resaka hoe filazantsara vetsy ananina ka malaza be fa mandeha be mihitsy le izy ary olona manalo ny be dia be ny olona raha zao sotsika anao séminaire eto Tsirabe raha pitso re teboka telo amadika ny fiainanao milliardaire teboka telo ary azoko antoka fa ao anatin'ny ray volana monja hitsimbadika ambany ho ambony ny fiainanao ary manomboka hatreto tsy ho SOS tsony fa lasa SOS i amin'izay sosy apetako ny afisy etsy ananiny etsy apetako ny afisy fa mitsotra aminareo hitodika inona zany secret zany rehefa raisiko ty micro ty satria zao hitondrako jety fotsiny ianao hitondrako jety jety mety maty motera io rehefa kelikely fanaova panina etsy ananiny etsy dia miaraka amin'ny klasy be ahako za tsy miteny akory hoe diso manao akanjo tsara sy ny anina tsara fa ataovy mialohan'iny le zavatra tsara io no fiainam-panahy tsara ataovy izay varanao amin'Andriamanitra mialatsiny fa zay paster Rodolphe fa fantatry ny olona rehetra mihitsy amin'izay mba zay mampiavaka za rehefa miteny ohatr'izany tsy tezitra fa tena zay mihitsy le façon amoahan'Andriamanitra atao anatiko le fahamarina tonga dia kitsakitsakitsakitsakitsaka be dia be ny tafotohana indraindray fa rehefa avy eo mafisorako an'Andriamanitra averina daholo ry zalahy satria fatany fa fahitsiana le izy ary tsika tsy miresaka zavatra eto ambonin'ny tany hoe voafetra fa tsika miteny zavatra lavitra be mihitsy noho izany tsy maharidrefy mihitsy andrefesana mampanompon'Andriamanitra anao fabetsahany zavatra anananao aza miezaka ny anindry amin'ny zavatra hita maso fa tsy maninona fa ny manana an' Jesosy jereny eny amin'ny endriny amin'ny fotsiny izy dia fantatra hoe olon' Jesosy mandehandeha eny olona eny amin'ny toe-panahiny amin'ny fitiavany amin'ny famoram-panahiny zany no hitsimpoina an'Andriamanitra ny olona sy jerevan'ny olona rehefa fenso tanteraka zany ao anatin'ny olona dia mirehitra ny filazantsara fotsitra tsika menakavy alleloia halleloia dia lasika tsy mampaninona zay misy eo tena mitsotra aminareo mitsoroko aminareo marina fa za tsy mampaninana tsy mananinina ary fa za kosa nefa tena opoko Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilaiko fa raha voatsy eo Jesosy nininona misy eo tao edena ane ohatra zany tao edena ihany Adama fa tsy hita Adama aiza ianao mbola ho edena nefa nle izy fa tsy rehefa toerana mahafinaritra dia voatery hoe hita foana satria mety ny fiainanao tsisy tsara no edena fa tsy hitany tao Adama rehefa niodina kaza misaina Adama miodina teo ao edena fa rehefa niodina Adama ny roasiny Adama dia nifoanany edena satria ny antom-pisiny edena Adama miorina fa tsy Adama miodina tsy androany Andriamanitra niterentsika akolaka hoe taio ao anaty ota no fahasoavana tsy excuse ny fahasoavana sokatra ny lalam-pahasoavana afahanao miverina fa nampanota azy ianao tsy manameloko anao Kristy mamandry soa dia miovafo fotsiny aza taraiky eo ampilalaovana amin'ny famondram-pony eo taraiky amin'ny fotoam-pampakarana fa tsisy fanamelohana ao aminy afaka miverina iza n'iza za zao mbola mety taraiky tany amin'ny nositra hatramin'izay ohatra ndraiky ny fampianarana dia ahoana zany
Dia pastera kosa efa mpitapasoavana le izy. Bakeo aloha soratra masina dia ndana mandinitena ao anatin'ny vavaka dia angatao fanamasina raha diso ny zavatra ntsaraiko. Aza hoentina miverina any amin'ny elisa ntsony ny olona aloha. Efa tonga ny tanteraka dia tsy misy sombotsombony ntsony. Ampitodio ny olona ho feno any Kristy eo pototry ny hazo fijaliana. Iaina an'izany atao hoe fibebana tena authentique. Miova fo tena ho an'Andriamanitra. Tsy anaram-piangonana ny hitondra ny olona ho any an-danitra fa ny anaran'i Jesosy Kristy irery. Ary na iza nomena fahafahana anao an'izany dia tokony hijoro amin'izany fahamarinana izany. Mandra-piveriny raha teo hitany. Eo antsika hitsanga ny saotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Afoafainy amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy mifonao manontolo. Ndreto izay mianakavy Andriamanitra. Ndreto izay mianakavy. Miaraka mifony manontolo Jesosy. Miaraka mifony manontolo. Tena te hiomona tanteraka amin'ny sitraponao izay. Te iray tanteraka amin'ny fahamarinanao isan'andro. Ary matoa izany teny izany no nomenao dia ozy izy ianao izany teny izany no lazaiko aminareo. Mao aminareo ny fifaliako. Dia ho tanteraka ny fifalianareo. Miompo izay pasteur rehetra. Tena hiaina amin'ny fitiavana marina tsisy fihetsaram-bela tsy Jesosy. Tena votsitra, te ho votsitra amin'ity zao tontolo zao ity izahay. Aza velo ho tafapetraka sy banjina ao anatinay ny fanahiana. Fampitoera ao am-ponay ny fanahy ny fitiavana. Ahatonga anay tena ho votsitra tanteraka amin'ny antom-pisiana ilanao anay. Iainanay ny sitraponao mandrakizay. Masinno tsirairay avy. Mampijoroiny tsirairay avy. Amin'ny tena toerana mendrika fa masina ianao. Ary tsy misy tahaka anao amin'izay Andriamanitra. Aoka izay rehetra tsy nambolenao dia hongotana. Ary izay tontolo tsaraka ny sitraponao dia ho ravana. Fa ianao ny mahery, ianao ny lehibe, ianao ny ambony indrindra, ianao le mendrika sy tanteraka amin'izao rehetra izao, mendrika eo amin'ny fideran'ny olonao. Rehetra izay pasteur, mpanomponao, apôstôly, mpaminany. Izay mety toerana rehetra nanendrenao anay. Vonizay, mbola handroso, andeha, hiazakazaka, anao izay kasitrahanao mandrakizay. Sandrata manokana eo amin'ny fiainanay, fa mendrika anao amin'ny fiderana, fampanjaka mandrakizay ianao. Amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Sotra tompo. Amen. Dia amen. Antsika tentanina mafy eo an'Andriamanitra. Mahazo toerana vetivety tompo. Araka ny fandarana napetraka moa zany dia misy fotoana ho an'ny question réponse kely. Dia mitsika pasteur. Zay hono zany ny fandarana manaraka. Dia afaka misy question zany roa na telo zany ho akambana. Antsika rehetra dia valiana arak'izay fafanao isaky ny mamangy faritra manerina Madagasikara. Então, pasteur Jean-Noël, pasteur Piela Jean-Noël, ao amin'ny sel de la terre, velodrome moa ny misy anay, izay moa no remarque teo anarana fiangonana ny toerana misy azy, tsy maintsy teneniko izay. Fanontaniana manoloana an'le positra teo, dia misy le dia hoe ny fanahy masina no fahafenoan'ny fanahy masina no tena zava-dehibe. Dia misy an'le hira hoe ositra raisiko ianao, hery ny fanahy masina raisiko ianao. Dia mety voalohany aloha hoe mety azo atao ve ny mihira ny hira iny hoe osotra raisiko ianao, hery ny fanahy masina raisiko ianao. Zay aloha voalohany. Dia faharoa le pahasoavan'ny fanahy masina ihany ve tsy hoe ositra, mety hoe afaka atao ositry ny fanahy masina ve igny sa hoe fanomezam-pahasoavana omeny fanahy masina fotsiny. Saotra tao. Hita. Makasitsika pasteur. Afaka tsika miteny amin'ny fanahy masina satria ny fanahy masina présent ao anatintsika. Teny hoe osory ahy. Tsy manino zany. Raisiko ny ositra ao fanahy masina. Satria ny ositra dia hetsika hoentin'ny fanampiana hoentin'ny fanahy masina. Manampy atsika atakatra fahendren'Andriamanitra
zay fampianarana omeny fanamasina atsika omeny Jesosy atsika ato anatsika rehefa raisy ny fanamasina le teny oentin'ny fanamasina le azavaina eo amin'le toe-potsika fetra ny saitsika voafetra dia miasa ny ositr'Andriamanitra manomentsika révélation na fanambarana mampafantatra antsika ny marina rehetra momba n'Andriamanitra. Izany tsika afaka mangataka ny fahafenony fanamasina dia miteny amin'ny fanamasina ianao hoe hosory a fenoy a na mikira point voalohany zany a mety fa tsy olana. Dia le anankiray faharoa ina moa le faharoa teo pasteur? Ny fanomezam-pahasoavana. Ny fanamasina tsy tompon'ny fanomezam-pahasoavana fa ny fanomezam-pahasoavana dia ao amin'i Jesosy ny raisy ny fanamasina ho antsika. Zay no mahatonga ny Jesosy Kristy ho mesisy mpamonjy satria ny ohatra hitarafantsika ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra tamaso teo amin'ny olona mba hamonjy ny olona dia olona tokana ihany atao hoe Jesosy Kristy. Dia ozy izy ny Jaona toko voalohany 9:20 fa tao amin'ny fahafenon'ny Jesosy no andraisantsika fahasoavana. Mandray fahasoavana ao amin'i Jesosy tsika aloha tandremo fa tsy mandray fahasoavana ao amin'ny fanamasina tsika. Ny fanamasina distributeur zany hoe mpizara ny fahasoavana zay azony avy ao amin'i Jesosy omena atsika. Mampiasa ny etaetantsika Andriamanitra. Mampiasa ny etaetantsika Andriamanitra. Tsika mampiasa ny etaetantsika ao amin'Andriamanitra. Dia ny fanamasina no mitondra le fahasoavana avy ao amin'i Jesosy ho ao anatsika. Zay mahatonga ny Paoly miteny amin'ny 1 Corinthiens 12 fa zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana fa ny fanahy ray ihany. Mizara ny fahasoavana avy ao amin'i Jesosy ho ao anatsika ny fanamasina. Zay no mahatonga antsika tsy maintsy manana ny Jesosy aloha vao manana ny fanan'Andriamanitra. Fa tsisy olona milaza fa manana ny fanan'Andriamanitra nefa tsy nandray an'i Jesosy satria ny olona voavonjy ihany ny mendrika handray ny fanamasina ary ny fanamasina ao anatin'ny olona no maneho ny présensa ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Averiko aloha tsy mitovy koa ny fanjakan'ny lanitra sy ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'ny lanitra dia toeram-panapahan'Andriamanitra ao an-danitra ny foroniny tsy tamaso anazy. Ary ny fanjakan'Andriamanitra dia le fanjakana efa nisy taloha ny fanjakan'ny lanitra sy ny fanjakana eto ambonin'ny tany. Satria tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra aloha vao ny tany. Taizary Andriamanitra zany talohany namorona ny lanitra. Dia taiza ny fanjakan'ny lanitra zany talohany namorona ny lanitra. Fanjakan'Andriamanitra nefa nisy taloha ny fanjakan'ny lanitra satria tao amin'ny fanjakany Andriamanitra namorona ny lanitra tao ho fanjakany itoerany. Ary ny tany fitoerany tongony nataony tamaso. Dikan'izay tsika mila mametraka tsara ny fahamarinan'ireo fanjakan'ireo ao am-pontsika ao anatina fahatakarana hoe fanjakan'Andriamanitra ho ao anatsika amin'ny alalan'ny présensa ny fanamasina. Ozy izy le fariseo sadiseo am'fanany démoni Belzebouba ny amohan'leo démoni. Dia ozy izy Jesosy raha fanany Belzebouba no amohako démoni amin'ny fanany izy no amoahany taranakareo azy. Fa raha ny fanan'Andriamanitra no amohako démoni efa eo aminareo sady ozy izy ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Dikan'izay ny fanjakan'Andriamanitra ny dika fa ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakana efa nisy talohan'ny faharinan'ny zavatra rehetra ary natonga ao anatsika tamin'ny fandraisantsika an'i Jesosy ary efa tonga ao anatsika tamin'ny fandraisantsika an'i Jesosy dia ao tsika manovo fahasoavana manampy fahasoavana. Sotra toko. Mazava ve pastor? Sotra toko. Eny tompoko. Pasteur Herzo avy eo amin'ny fiangonana Apokalipsia nahazo fanasana dia tonga. Sotra betsaka pasteur amin'ny fanazavana fa fanontaniako kely amin'ilay hoe tokony resaka Mosesy sy Elia intsony amin'izao andron'i Jesosy izao dia ikobazavaina hoe raha mijerena ny baiboly hatrany amin'ny Apokalipsia mbola miverina ny anaran'i Mosesy aty amin'ny filazantsara sy ny epistily mbola miverina ny tantaran'i Elia, ny Noa averin'i Jesosy, Lota. Inona zany le tokony tsy ampiasaina intsony amin'izao sy reny nataon'ny mpaminany ary inona ny tokony mbola ho ampiasaina satria hoe fataro ny zavatra rehetra azony mafy izay tsara zany amin'ireny olona efa tany aloha ireny. Sotra tompoko. Sotra tompoko. Voalohany aloha zany averiko kely ty fahamarinany ty. Tsy hoe tsy niresaka momba ny Mosesy sy ny baiboly fa tsy natao hiaino ny Mosesy ny olona rehefa tonga Jesosy. Atsika ataony mandray fanoharana tamin'ny fanompon'ny Mosesy na ny anaty toroteny aza. Satria misy fijoroana manondro an' Jesosy ny aloka izay tandindona izay noentin'ny Mosesy hamantarana azy. Zany hoe raha adika
hitantsika tsara ao anatin'ny baiboly a fa ny fahatongavan'i Jesosy dia nameno ny fepetram-panehoana ny planina sy programan'Andriamanitra maneho ny fahafenony ny atao hoe famonjena tanteraka, satria rehefa latsaka ny raha ny zanak'ondry dia tanteraka amin'ny famonjena misokatra ny testamenta vaovao. Dia vokatry le raha ny zanak'ondry latsaka dia tadidio tsy mitohy intsony ny fanaon'ny Mosesy hoe hitondra ondry atao fanatitra alatsa-drafa ohatra, satria reny tandindo ny zavatra ho avy nanomboka tany amin'ny Genesisy mandra-pahatonga tao amin'ny bokin'ny mpaminany. Rehefa tonga Jesosy izy rery dikan'izay na Jesosy azy tamin'ny mpianany roa lahy tany Amosy dia nanazava ny momba azy tao amin'ny soratra masina, satria tsy afaka ahita sy hamantatra an' Jesosy ireo mpianatra ireo tao amin'ny fitsanganany raha tsy nitaritiny. Maika zany Jesosy aloha hampahafantatra ny teny momba azy tao amin'ny testamenta taloha, mba alohany nanokafany mason'ny mpianany hifankahita aminy. Ka ny zavatra tiana hozaraina ao anatin'ilay izy dia zao hoe na Lota na ry Mosesy nareo mpaminany tany aloha dia nasehoan'i Jesosy mihitsy ny hoe misy ohatra tsara amin'ny toe-po-mpanompoana ohatra anamafisan'orona fa tsy maintsy manondro an'i Kristy izy, tsy maintsy manondro an'i Jesosy ilay izy. Zay le hoe Jesosy no henoina, zany hoe tsy maintsy manambara an'i Kristy ilay izy, fa raha vao tsy manambara an'i Kristy ilay izy fa mijanona teo amin'ny Moïse na mijanona teo amin'ny Lota na mijanona teo amin'ny Elia dia tsy feno le filazantsara antsika, satria Jesosy Kristy rery ihany ny filazantsara soa ho antsika. Fa Mosesy na Elia olona mbola nila nitsiana aloha fa tsy nafeno fepetram-pamonjena, fa Kristy le fahafeno famonjena zay noenty sy naseho teo amin'ireo olona reo ny mpaminany sy ny mpampandriamanitra tany aloha ho tandindona anehoana n'izay sa famonjena zay ho avy. Fa rehefa tonga ny tanteraka tsy misy sombitsombony tsony tao ireny fandatsahany-drany fa feno fepetram-pamonjena antsika pasteur. Ary zay ny zavatra sarobidy indrindra ao anatin'ny fitorisika ny filazantsara mampitodika ny olona eona ampapakatra. Misaotra tompoko. Voaray ve pasteur? Misaotra tompoko. Miarahaba tompoko Kristian pastora Luterana. Ny fanontaniako ao anatin'ilay faraisen-drahatra tanteraka ny tena mahakasika ny voalazanareo telo amin'ny rahalahy izay mifandimbo ny teny teo mahakasika an'ilay hoe dénomination tokony apetraka ny dénomination fa ny tsy misy vavahady idirany dénomination samihafa fa ny zavatra takian'Andriamanitra amin'ny tsirairay avy izy amintsika rehetra dia isika matoky azy. Ka ny zavatra mba tiako mba anasivana tsinitry-peo raha mba azo atao raha aman-dreny dia ny hoe inona no mety ho condition ahatanteraka an'izay fahafoanan'izay fanandratan-tena ny tsirairay ao anatin'ilay dénomination zay. Inona ny condition ahatonga ny fahatanterahan'ilay ho iray ihany izy rehetra. Saotra tompoko. Makasitraka tompoko. Voalohany indrindra aloha zany mila fantatsika fa Andriamanitra te hamonjy ny olona. Very sary anie Andriamanitra io problème hitantsika io hoe very sary izy. Ny imazin'Andriamanitra teo amin'ny Adama very na tonga ny Edena tsy natao hitoerany. Rehefa very sary Andriamanitra dia mila mamerina ny sariny fotsiny. Zay mahatonga ny Jesosy ny teny hoe sariniza ny hitanareo amin'ny vola. Dia sariny Kaisara tao amin'ny Denaria. Io Jesosy hoe andana aloavo an'i Kaisara zay an'i Kaisara dia aloavo an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. Matetika sary ny vola ny mena dia nieritreretintsika hoe vola le izy. Fa le sary teo amin'ilay vola dia sariny Kaisara. Noho izany Andriamanitra very ny sariny. Misy endrika Andriamanitra be dehibe ny izao tsy hita soritra tsony eo anivon'ny fiangonany. Ny zavatra mitranga tsy any amin'ny problèman'le ny problèman'i Jesosy zao tsy hoe problèman'ny zavatra toriana tsy mety koa fa mipetraka any amin'le hoe tory tsy miaina ny zavatra toriana. Any le olana. Raha vohatra zany tsika mandeha miaina fotsiny anatina routine zatra mizara karazana fahalalana anankiray dia tsy afaka hisy mihitsy firaisan-tsaina sy firaisan-po satria tsy tanteraka oapotsika ny fandresen-dahatra manoloana ny fahamarinana zay fantatsika. Problème any amin'izany mila fibebahana koa tsika. Tena mila mibebaka. Satria rehefa ny olo io ny tena vita fibebahana dia tafa mafiorina ao anatin'ny olona anankiray izay mibebaka io ny fatahorana n'Andriamanitra. Fandehanana ny fahitsiana, ny fahamarinana tena mamerina marina
motivation hetsika ao anatin'ny manetsika anao ao anaty mba olay tena hetsika avy amin'ny fanahy masina tokoa manondro an'i Kristy fa tsisy karazana fitiavan-tena kely na fitiavam-boninahitra kely zany hoe le maha-olombelona mihitsy zany nomboana teo amin'ny hazo fijaliana dia mbola tsy tena voaomby tsara tsika raha mbola manana toe-po mihevitra an'ireo karazan-javatra rehetrarehetra mety asoantsika ao anatina ministera na hitarafanantsika sy ny fiavahantsika ao anatina ministera hoe ny antony mba ampiroborobo ny fiangonako iny zany mila vonoina tsy atsika fa an'Andriamanitra le izy dia le firaisana zany tokony tafapetraka foana ho hita mpino hoe petraka ho azy an'ireo mpino reo aminao rehefa hitany hoe reo ara-pinamanako reo ara-pirahalako reo ara-miara dia mipetraka ho azy hoe tsy mametraka dota mihitsy izy hoe matoa ry zany tsy mihavana fa makary dia misy zavatra mety tsy mampihavana andreo dia izy ary marina fa rehefa mipetraka le hoe Kristy mampiray antsika dia noho Jesosy ny fanompontsika dia apetraka tsika an'izay tandindodindona ampokely fihavana kely sy ny etsetra fa samy mitondrotsika andreo tenim-pahamarinana natao zaraina natao ifampitaizana tokony isy zany fifampizarana traikefa aloha voalohany indrindra sy fahendrena avy amin'ny fanamasina eo amin'ny samy mpizaika zany tsika menakavy ohatr'izao zany dia tokony tsy janona amin'izao ntsony fa tokony isy zany fotoana iombonan'ny pasteur rehetrarehetra dia mba mifampieno amin'izay famangin'Andriamanitra ny tsirairay dia isy fifampizarana an'izay fampianarana izay mba ahafahany tsirairay avy zany tena hoe mandray sy mifandray am-po aloha manoloana an'izay fandraisan-datra dia eo ihany koa ny fanitsiany izay diso zany hoe mahatonga ny Baiboly Timoty miteny hoe fanyteny rehetra izay nomeny tsindry manan'Andriamanitra dia mahasoa fampianarana sy fanitsiany izay diso dia miaraka miresaka eo dia le sujet tena mety hoe na fandraisan-dahatra nandraisanao an'i Jesosy tsy dia tokony ho resahana loatra sao dia sujet karazana sensible be hoe mety ampiembotra ampifanomelamosi ohatrany hoe mibatisa ohatrany hoe ny fandraisana amin'ny fandraisan'ny tompo ny fomba le zavatra rehetra kipitsony aveny ivelany ampidirina zany ao anatin'ny fanompona fanotoepo any amin'ny resaka toe-po ny tena tokony hijoroana bebe kokoa ifandraisana amin'Andriamanitra sy atsara le fiombonan'le samy zanak'Andriamanitra ao anatina fiombonana ohatr'izao zany hoe maneho fotsiny tsika miaino ny fitiavan'i Jesosy joro ny fitiavan'i Jesosy mametraka n'le poa mikasika mba ny fahamasinana fahamarinana zany zao iraisana daholo zany fahamasinana fahamarinana no vokatry ny fanahy tokony ananana dia ny fifampivavarantsika samitsika ny fifampitondrantsika mambavaka mba androsoa ny asa fanompontsika tsirairay avy ny fifampizarana traikefa mba hahafahan'ny corps de Christ rehefa tena Jesosy ny tompony asa fa tsy ho antsika ny asa dia mivelatra io ary tsy mararo ny fotsika raha ohatra ka hoe any amin'ny hafa aza no hitantsika ny olona mandeha mihoatra kokoa noho ny ao amintsika tsy mipetraka ntsony zany zay le fifangariana sy ady ao anaty firalahiana izay fa mitsotra sy mazava tsara no fo hoe Andriamanitra nitoriana mahitsy tsara ny fampianarana mety ny zavatra rehetra atao par rapport an'ireny le fizarana nozaraiko teo tao anatin'ny fiambonana ireny tena Jesosy Kristy tsisy kilema ny zavatra toriana dia mety io fa raha mbola misy motivation hafa ao dia isy ritona foana ny teny hoe kazasososo zany kosa aloha tsy mety za aloha tena mino kokoa fa tena miarabolako ianako raha mbola tia tany ity zay mahatonga ny jaona voalohany toko faharoa teo raha zao tontolo zao na tena atsika ny Kristy dia olo somahanitra indrindra tsika dia eritreretany hoe raha zavatra eto tany zany na tena atsika azy dia olo somahanitra indrindra tsika nefa tsika zany raha vao manana zavatra be fampanantenanan'Andriamanitra dia mievitena fa ohatran'ny fiangonana tany Efesosy mievitena Efesosy hoe tena izy satria mandroso be enao izy olo somahanitra indrindra nefa sy mirina indray ohatran'ny manitra sy mampalahelo fa izy Andriamanitra hoe ianao manan-karem-be ka amin'Andriamanitra ny jugement tsy mitovy amin'ny jugement ny olona fa isak'izay manomboka mametraka tsika ny fisongadinantsika amin'ny zavatra hita maso dia manambara fa tsy marina tsika ao anatin'ilay izy ary tsy tafatoetra tsara fa mira mamantatra koa tsika fiangonana sa fe sy mirina sa Philadelphie tokoa sa jereo fa reo ny imazy ny fiangonana amin'izao andro faran'izao ary jereo ny zavatra nisy fa reo fiangonan'ireo ny nananaran'Andriamanitra azy dia doktrinina daholo dia mila mamantatra tsika hoe inona ny fevitr'Andriamanitra fa ao anatin'io doktrina napetraka ny tompo ao anatin'ireo fiangonana fito reo dia nitsindriny Jesosy mihitsy ny toetra sy ny fampianarana ao anatin'ireo io zany ny tokony hifampitaizantsika mba hafampatsevantsika isak'izay miona anatin'ny fivoriana tahaka izao ao voatahery le fanoloran-tena fa tsisy izay hoe karazana zavatra mety ana fotoana ny rahalahy
ka tonga tsy hitantsony aza vela izy tombony ho very mihitsy fa ny fitiavana roa tena atao tafatoetra tsara dia mandroso ao amin'i Jesosy. Mankasitraka tompoko. Eny tompoka misaotra namy fitenenana. Pasteur Nary ao amin'ny fiangonana Hareny Kristy tsy talany. Misy fanontaniana kely zany manitikitika ny saina. Matomo tonga mianatra dia misy ny tsy fataterana sy ny tsy fabiana dia tsy maintsy mametraka fanontaniana mba tena hoe ahafahana mahazo ny rafitra rehetra izay tokony andehanana amin'ity fanompoana ny tompo ity. Ny fanontaniako dia somary naika mitovitovy kely amin'ny ray aman-dreny Katsaridatsy. Mikasika le inona moa le fanompoan'ny Elisa, Eli dia double ostre Eli e ostre Eli. Iny zany no tiako anontaniana. Ny azo moa le hoe manahoana tamin'ny andro ny testamenta taloha dia somary mitovitovy izay tsony na misy mantsy ny atao hoe fanekena taloha sy ny fanekena vaovao. Dia ny zavatra voisintsika amin'izao moa aty amin'ilay fanekena vaovao, ny tiako anontaniana zany hoe manakory ny mikasika an'ireo fanekena taloha moa ve zany ireo tsy afaka hovoizintsika intsony ary tsy afaka hoakana ohatra intsony ve zany ireo rafitra taloha tamin'ny fanekena taloha ireo. Matokana manontany aho noho ny tsy mbola fataterana sy ny tsy mbola eo an-dalana mian-dalana. Dia zay no tiako ananina hoe manahoana ireo fiangonana rahavavitsika izay mbola mitoetra ao anatin'ilay fanekena taloha. Manahoana mikasika ny famonjena ny amin-dreny, ny ao amin'ilay mbola mijoro ao amin'ny lalàna sy ny sisa. Itsika moa zany zao le hoe efa ao amin'ny andro ny fahasoavana. Dia izay no mba fanontaniana manitikitika kely ny saina mba tiana mapetraka mba fahana mahazo faka sy fototra tsara andehanana amin'ity asa fanompoana ity. Dia fanampy ny kely farany amaranako anazy anay moa nanaraka fampianarana tamin'ny herinandro mikasika le ositra apôstôlika, le ministera 5 le mamelona fiangonana. Dia le fanazavana moa mikasika le hoe manahoana ny aty amin'le hoe ministera simple, ohatra hoe simple ministera, ohatra hoe evangelista fotsiny na ohatra hoe pasteur fotsiny, izay tsy mety tena mampandroso ny fiangonana tsara, tsy mety mampivelatra ny fiangonana tsara. Dia za tia metraka fanontaniana moa rehefa mivonjivonjena le fotoana tamin'iny hoe ahoana mba tonga le ositra apôstôlika mba epaka ifindra ary amin'le teran'le pasteur na l'evangelista simple zay mba hoe epaka mba tonga le fiangonana androso tsara mba hivelatra tsara mba andeha tsara. Zay ngamba ny fanontaniana tompoko mila fa mety mbola misy afako ity mba hanampy kely mila zay. Dia le teo moa hoe ahoana zany le fiangonana rahavavy izay mbola mijoro ao anatin'le rafitry ny taloha, manahoana ny amin'ireny. Itsika ty amin'ny andro fanekena vaovao dia tiana zavana kely zany mikasika zay zavatra zay hoe manakory vovojo be zany ny mijoro ry amin'ny lalàna. Misy fampianarana mantsy mandeha somary adevitra kely hoe ny fasana izy fa tamin'ny taloha ohatrohatra zay sy ohatrohatra zay ila somary kely hoe mbola hovovonjy ve ny olona mbola mijanona eo amin'ny fanekena taloha io dia mbola mitandrina ny lalàna sy karazana. Misaotra tompoko. Misaotra pasteur. Zavatra mila fantatsika aloha fa ny antso rehetrarehetra dia an'Andriamanitra. Io zany ministera 5 tsisy hoe kely zany na misy hoe lehibe aloha
diso zany le zay aloha zany tonga dia hoe tsy hoe ny apôstôly lehibe indrindra na kely ny simple évangéliste anaotra zany fa reo ministera rehetrarehetra ireo zany dia manana ny lanjany eo anatren'Andriamanitra avokoa amin'ny fiantsoana zany zay samy ho amin'ny fataterahany fiangonana. Zay zany aloha zany dia fa zao no meko pasteur zao vetivety ia zay tokoa le mahatsara an'le hoe herinao amin'izay tenenin' Jesosy tsika ny fanomezana mahakasika ministera araka le tenenin'ny pasteur Nzaka zao hoe nanonona ny anaran'ny fiangonana tsy hoe zay voatonona voalohany no lehibe indrindra zay le izany lehibe indrindra zay mihitsy le ivereny antsika eo amin'i Jesosy satria ny pastera dia pastera kely daholo fa le Jesosy ny fidy azy no lehibe. Tsy ny angeza ny fiangonana ny mapa pastera lehibe dia tsy hoe mpintely dia pastera kely izy tsy Jesosy lehibe mampiasa ny pastera samihafa ary mety izy telo ireo ny programme Jesosy ho an'le pastera dia ireo ny tonga ny any an-danitra mission accomplie ho an'le heverintsika fa pastera kely fa le pastera heverintsika fa lehibe miaraka amina mpino amatapitrisany izay tsisy tafiditry ny lanitra ary le pastera koa tsy lasany tsy accomplie ny mission tiako atongavana zany tena saripady reto misaotra an' Jesosy fa Jesosy tsy manambany anao pastera nafiry ny mpinonao nafiry Jesosy ny amin'izany fa mety tsy voatery ohatran'izay ny hitondrany ianao fa misy manokana hitondra le fifandraisanao amin'i Jesosy ataovy mamy be fa tsy ny zavatra hitanao amin'ny fampiasan'Andriamanitra sy ny fiaran'Andriamanitra amin'ny mampanompony hafa. Manarak'izay ny apôstôly tsy gradina pastera ambonimbony kokoa tena hifonana pastera isany tsy grady le izy fa fanendrena sy fiantsoana. Za zao pastera fa tsy maninona mihitsy na hijanona pastera foana ary mandra-pialako eto tsy maninona zany aza manamelo teny ianao hoe ohatra efa mba telopolo taona zay nanompo ohatra ny tokony mba efa miakatra apôstôly amin'izay le tsy miakatra ianao raha apôstôly tsy izay le izy rehefa tsara toetra ianao no miakatra ho azy ary lasa miakatra ho pastera tsara fanahy zany ny grady zany hitanareo very reto tsy any le izy fa natao hifanajy tsika misy apôstôly io voninahitra ho an' Jesosy niaja omentsika ny apôstôly omentsika amin'ny pastera koa ka omentsika amin'ny profeta zay omentsika an'izay dokotera mampianatra omentsika an'le evangelista le ohatra matetika tsy tonga eto fa any izy zao mbola misaringotra manimpiarato any omentsika niaja tandrivo daholo fa samy ao amin'i Jesosy daholo. Nareo ve mieritreritra hoe ny akikely ve tsy ilaina taovy mangididy ny orinao sy ny sofinao dia hitako hoe raha tafiditra ny akibeanao ilaina io na kely azy ary iza ny teny fa kely io tsy isika indray ny hifanakely ampitoerany eto efa samy kely tsika fa Jesosy ny lehibe midika an'izay tsy osotra ny ilain'ny fiangonana hampandroso azy Jesosy no ilainy. Dia ahoana pastera maninona ny sasany ohatry miroborobo be dia ny sasany ohatry ny tena ohatry ny fesona fa maninona ianao no mahita fa fesona iny mety ambavaka mety misy traikefa mety misy zavatra hifampizarana fa tsy osotra ny solution fa Jesosy mety eo ampanamboarana amin'ny mpanompony n'Andriamanitra iny tsy azo tsika idirana iny zay mahatonga le hoe tandremo sao dia mifikitra amin'izao tontolo izao fa raha vao mifikitra amin'izao tontolo izao ny fo dia lasa Andriamanitra zany tsy valide ny toetra tsika tsy mety mihitsy fa ho esorin'Andriamanitra foana izay toetra izay izy vao amotsitra anao sy amelatra ny amin'izay tokony ho velarana. Tsika zany ny critère ny fiangonana zany tsy leritreretintsika ohatra ny any amin'ny business na management ary zay ny elana tsiny be dia be raha efa avy tany amina formation na management ianao lasa pasteur tsy tonga dia appliquena atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny any zay zao to dia misy diso be ohatra hoe ka ao amin'ny sehatry ny business management ny pasteur ilaina ny marketing ny produit tsy maintsy lancena oui produit lancena fa ato Jesosy mampafantatra ny tenany rehefa tsara toetra le mpanompo ao amin'le toerana fa tsy lancena le izy hoe tongava ato fa ato ianao ny sitrana zay zao dia efa diso zay satria tsy ao amin'ny toerana misy ianao le olona no sitrana
fa ao am' jesosy raha sitraka jesosy zany hoe misy zavatra be deaibe zany tsy maintsy tandremantsika leadership ampianarina any amin'ny business management sy ny tariny zao dia hoe couchez-vous ianao zany ary ambony a dia ny ambiny rehetra couchez-vous daholo any leadership any tompony ohatra ny tao tsy mivahoaka ny couchez-vous fa tsika ry ministra rahalahy isany sy ranabavy isany tsika ny couchez-vous eo ampino zany ny tenen'i jesosy ny zanak'olona ozy tsy tonga hotopoina fa tonga anompo izy izy hitanareo amin'izany a tsy tonga dia gloria daholo zany ny lesona avy any amin'izao tontolo izao mba tsy tenenina hoe tsy gloria mihitsy fa aloha miverina ao amin'i jesosy dia raha tiatsika androso ny fiangonana dia aloha ny tompon'ilay fiangonana no resahantsika tsy le fondateur a tsy le misoratra ny anaran'le taratasy ara-panjakana fa jesosy fa io pasteur rehefa tena mety ianao a sokafan'i jesosy io lalana io aza manahy aza matahotra ny amin'ny fanomponao ataovy mety ny toetranao fa hijoro Andriamanitra amin'ny angady sy ny arony anokatra lalana amin'izay tsy apoizonao olona tsy eritreretinao no azon'Andriamanitra ampiasaina fa aza mijerijery olona hoe ianona zao ianona ono no ohatry ny enikeniky hoe ianona ono no ohatry nananina ty trano be ty aloha resaka izy mety sy ny olona iny olona mety tsy apozinao mety mpitondra tena kely tsy manana afa-tsy tapaporoana kely iny afaka ampiasain'Andriamanitra iny rehefa mety a ny toetra tsika manapiko an'izay zavatra ny lazay pasteur Josay izay le karazam-pampianarana mila hitandremana pasteur satria tsika tsy miezaka aneo ny fandrosoantsika amin'ny zavatra ny ivelany tsy ny loava amin'ny sitrapon'Andriamanitra raha vo tsy fototra iorenan'ny fampianarana ny miainga avy eo amin'ny fiombonanao amin'i Jesosy le solution na le vahaolana dia zavatra ny ivelany isolage ny ara-pananao iaina amin'le toetra mbola tsy mety ao anaty tokony hovaina nefa andrasan'Andriamanitra aminao hitanareo na ny fampianarana raha mety hiova le izy tsy miova fo akory le pasteur fa zay ampandrosan'le fiangonana amin'izay fo amin'ny saina tsy amin'ny fahendrena no entiny fa mody atao hoe ara-panahy le izy dia Efesosy inona ny fananaran'i Jesosy ho an'ny Efesosy ianao izy izy mieritreritra fa tena efa mandroso be mihitsy ny tena andraso any ovakio kely ao ny apokalipsy toko faharoa Efesosy zay raha tsy diso a dia ny amin'ny andiny voalohany mihitsy vao manomboka voalohany mihitsy ny fantatry ny asanao sisy ny fikelezanao aina ary ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao zay mpanao ratsy ary ianao efa nyzatoetra izay milaza ny tena no apôstôly kanjo tsy izy ary hitanao fa mpandainga izy ary manana faharetany ianao miaritra noho ny anarako sady tsy reraka kanefa mananteny aminao satria efa nela tamin'ny fitiavanao voalohany ianao tsaroa izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany fa raha tsy zany dia ho avy aminao a ka mamindra ny fanaovanjeronao zany hoe hitan'Andriamanitra zany a fa betsaka ny zavatra nitranga tao Efesosy ina le tao Efesosy io ohatry ny mety zany le fiangonana ohatry ny olona mahay mizaha toetra mana discernement mavantatra hoe tsy apôstôly akory le apôstôly fa izy anefany a tsy tafapetraka amin'le fitiavany voalohany ny ao anatiny dia ty velany zany ohatry ny mety be fa ny ao anaty tsy izy mihitsy hitanareo zany Andriamanitra zany miandry antsika eo amin'le toerany fahataterahana tadiaviny ao amin'ny sitrapony fa tsy any amin'izay mamaika hoe mana discernement be a dia mety satria zany efa mahafantatra mihitsy ny hoe tsy izy ny aniny jereo ndray tsy mirina indray ny lazainy hoe fantatry ny fahorianao izy sy ny fahantranao nefa manan-karena ianao ary ny fiteneny andratsy izay taona izay milaza ny teny jiosy ka tsy izy fa sinagoga ny satana jereo tsara hoe ohatry ny mahantra ny fahitana azy aty ivelany fa Andriamanitra mahita arena be ao aminy ka ny fitsaran'Andriamanitra ny atao hoe mahomby mihitsy any le problème satria le fahombiazana tia paster lazaina zany le fahombiazana ohatran inona aloha izy le mandroso be olona be ve le mety be ve sa inona fa eto aloha le fandrosoana tenen'i Jesosy ho an'le fiangonana ho ampakarina no resahako mety mifanohitra amin'izay le fandrosoana tianao zay aloha tadiavin'Andriamanitra voalohany fandalovanao sy fanekenao ampiorina tsara ny toe-panahinao iombona amin'Andriamanitra ho ambony lavitra no fandrosoana fiangonanao be pino a sy be fanatitra be a mandroso be a mianaka maneraka natsira be a fa ho aiza daholo ireo noho izany zany le fahatongavana eto
ijory ampatsiary mihitsy le fotodrafi-pampianarana miorina tanteraka ao amin'le programa ilain'Andriamanitra tsy ho amin'ny fisehoantsika fa lehibe tsika fa ho amin'ny fisehoany fahafapo izy ary lehibe izy tamin'ny asa izay nampanaoviny atsika. Dia io ao ambadika kely eo nefa misy mifanohitra amin'io ihany koa amina fiangonana mety tsy Efesosy izay fa taiko na Pergamosy na iza moa le anankiray. Fa tena ny teny mihitsy Andriamanitra tamin'izay hoe ianao izy mihevitra ny tenanao fa ho mpanambe sy mety kanefa ozy izy ianao noro sy mahantra indrindra ary mitanjaka ozy izy. Laodiki nahazo an'izay teny izay ka raha dinia zao Laodiki sy mirina fotsiny dia teny mifanohitra ny eo satria misy fotoantsika mionona amin'ny zavatra hita maso amin'ilay maridrefa hitantsika mandroso amin'ny fiangonako izany kanefa Laodiki ilay izy. Misy fay ao anatin'ilay fiangonana ara-pampianarana Nikolaita ilay fampianarana hita ao fa tsy ilay tena tadiavin'Andriamanitra. Dia rehefa jerena zany ireo fampitanan'ireo fiangonan'ireo misy ny nahazo fankasitrana dia misy ny nahazo fanakianana. Ka io zany raha voazavatra avy any ivelany sy lesona ao anatina fitombony hita maso fa ny enjehana grady aleoko ara tena tsoina hoe simple serviteur mpanompon'Andriamanitra tsotra fa tena feno Andriamanitra toy izay manana titra be efenana nefa tsy misy nitoepan'Andriamanitra araka an'Andriamanitra na ray ary. Io koa le fataro amin'le hoe tsika any amin'ny testamenta taloha zany dia izay le fanekena voalohany mamantatra an' Jesosy tsika ao amin'ny testamenta taloha, mamantatra an' Jesosy tsika ao amin'ny filazantsara dia any amin'ny epistily koa tsika mahita an' Jesosy. Zany hoe ny zavatra rehetra izay torintsika ka tsy manondro an' Jesosy dia mampisaraka antsika amin'ny programa ny famonjena tsy hifankahitantsika amin'Andriamanitra. Mandray tsika lesona toe-panahy ao anatin'ilay izy, mandray tsika fijoroana ao anatin'ilay izy, mandray tsika tsy mijery an'ilay hoe ositra tsony. Satria le problème an'ilay ositra ne pastera zao ohatra hoe misy olona tonga avy any milaza fa be ositra kokoa noho ianao nefa ianao tsy nahita amin'ny fiainany akory. Tsy hoe olona mazava tsara ohatran' Jesosy ao anaty Baiboly ny tafina satria sady masina nazo fankasitranaandriamanitra ny tanteraka. Satria lasa anompon'olona ny nefa rahantsika mihoatra noho ny fanompoana an'Andriamanitra. Ary reny olona ireny izay milaza ny tenany hoe tena be ositra efa manomboka antikrista. Satria miavalala fa antikrista izy manao ohatra ny pozindry iza moa Zedekia mpaminany rehefa tonga Mikaia ka ny teny mpahamarinana tamin'izay lazain'i Jesosy dia lasa par voie démocratique amin'izay be fo dia namelaka ny Mikaia izy satria be fo hita mitoetrany ny fanahy miasa ao anatiny. Fa zao tako le fampiasan'Andriamanitra anazy satria mpanompon'Andriamanitra ihany izy na izany azy. Ka betsaka ny mpanompon'Andriamanitra mbola miletina mambavaka ny amin'ity le hoe mandroso ny fiangonana ity mandrakandroany. Zay le antony hampatsahivana antsika fiangonana. Mandroso aiza aninona ho any an-danitra ve ho ao amin'i Jesosy ve tena ho an'Andriamanitra tokoa ve sa mandroso eto ambony tany ohatry ny bazary du quartier. Ny zavatra atao anatika ihany koa anatin'ilay izy ohatran'ny hoe sarotra aloha tamin'ny voanandray an'ilay zavatra nomen'i Jesosy atsika zany tena mpitoro-tentsika tena ity Baiboly ity voafakafaka atsika hatrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany ahoana ny tsy resahana Mosesy tsony. Dia ny problema raha vao Mosesy napetrakantsika modely dia ampiakatra vehivavy koa sita mpino. Satria Mosesy no arahako fandramasina mena amin'ny saraka rahalahy fa nefa rany vehivavy koa sita ary tsy vitan'izay fa ho désobéissant izy satria efa raha ministera Mosesy nefa fatatsika nasaina ny tenenina ny vato fa kapohany izay ny efa ran'le manaraka Mosesy fa tsy mipita any amin'le manaraka an' Jesosy satria ny modelin'i Jesosy tena tsy nivilana ny masony jery ny Maria Magdalena na dia amin'ny rano fo arany hatramin'ny farany. Zay le modely tiany Jesosy ho ajorany ivompino. Ary rehefa ny tenin'ny rainy hoe reto ny tokony ankatoavana tsy nisy défaut ana obéissance mihitsy Jesosy. Ny dikan'izay Jesosy mihitsy le modely tena tokony iefarany le inspiration raha isitsika avy any amin'ny Ancien Testament zay Andriamanitra ihany eneny nanome an'ireny mpanompo reny. Afaka miresaka momba ny Elia tsika mety hoe misafo kely fotsiny fa raha vao tsy mitohy any amin'i Jesosy dia anozona ampidina afo ohatra ny Elia ho tonga any amin'ny toerana tsy nasain'Andriamanitra natongavany satria rehefa tonga teo amin'ilay toerana le fatatsika tolotra le hoe tonga ny rivotra mamay kotrokorana atsikotrokona zavato fa kotroka dia afo dia ozy izy Andriamanitra hoe maninona ty ianao ohatra ny titeny Andriamanitra hoe iza ny tenenao hoe makanesa ty tsy aty ny toerana tokony isy ianao maninona ty ianao
de mafana ho anao ny fitiavana lasa diso le hafanam-pitiavana naseho any Eli satria lasa any amin'ny toerana tsy nenirasan'Andriamanitra azy izy no tonga dia fiafaran'ilay conversation dia aloha ry fahafaranana ministeranao dia raha vao mijanona eo zany tsika fa tsy mitonga any amin'ilay hoe inona ny nataon'i Jesosy tena hatramin'ny farany nankatony rainy nijoro teo amin'izay nasain'Andriamanitra nataony tsy nisy toerana ka ny fandisony tamin'ny dadany zany zay le modely tian'Andriamanitra tena hijoroantsika aloha voalohany amin'ny mahapasteur atsika dia ampijoroantsika ny fiangonana raha fitinina ny apôstôly tsy ambony no ny pasteur manana ny rôle ny apôstôly eo amin'ny fanorenana ny fiangonana manana ny rôle ny pasteur zay madisana le hoe nareo pasteur ny mitsotsotra fotsiny fa zay evangeliste ny tena manao ny asa nofo be zany ara-nofo be zany miara-miasa ny le izy evangeliste ny spécialiste amin'ny sambotr'olo le nitseny zay ny mahatonga anao rehefa pasteur ka mety tsy manana an'izay tsy mahataona olo le nitseny za mihitsy ianao anie dia tsy natao anamelotena za fa ny tena fahaizanao voatafiditra ao am-piangonana hainao no mitaiza azy zay zany ianao zany paster ianao misy ndray tonga dia hitanao mihitsy ny hoe dokotera vao raisy ny micro io vao zavany hatraminao io sezy io misy tongony efatra ary ny tongony ilany anankiray azy zay izy dia mifameno reo fa tsy mifanilika tsisy an'izany hoe ny mpampianatra tsy dia manao ny asa reny zany le mila tsahatra daholo satria iray any isika atao amin'ny Kristy ary natao hifankatia tsisy fiangonana lehibe sy kely zany fiangonan'i Jesosy lehibe daholo reo tsisy pastera lehibe misy ny pastera botabota zay kosa aloha ino samihafa zay taona pastera misy ny pastera be volo misy nefa tsy dia manana tsony ohatranay karazany daholo zany fa Jesosy ray ihany dia zay le fifankatiavana zay le mahapoka an'io tsy resa be ty ivelany le izy fanokafantsika fo hifankaty fotsiny ina ianareo fantatrareo hoe zany aiza sérieux azala ay fivorian'ny mpifankatiana zany ty fotoana ty amen dia zay no mahatonga antsika rahalahy tsy maninona koa raha misy ny teny fiangonanareo fiangonana kely amboarina zany ny fotsika dia tsy maninona zany ny anazy zany ngeza tsy maninona zany ny anazy zany ngeza araka amin'ny fijeriny fa ianao sy Jesosy amboary tsara ny fifandraisanao amin'ny Jesosy amboary tsara zay mahatonga antsika tsy manenjika angezana fiangonana isana pino isana ratsa-mangaika zay le tenen'ny pasteur atao aza complexenao hoe zay pasteur efa 20 taona fotony mbola eto avaratsena foana tsy mety tsy maninona ataovy azo antoka fa zay eo avaratsena rehetra miaraka aminao manana ny toetran'i Jesosy tsara daholo zay ny tanjony zay fa tsy mihitatra anatin'ny ray mpimaso misy ratsa-mangaika hatrany toliara nefa toetra tsy mandeha amin'izay loany hitanareo amin'izay le izy le toetra aloha mitatra ho azy rehefa hitany tompo fa tsara toetra rapasy pastera ianao zany teneniko zany hoe hitarino azy io amin'le tena ilany azy rehefa hitany fa mety ndao reto amboarina ny toetrantsika raha miteny an'izany ane tsy hoe nareo hoe zay any ao anatin'izany tena mbola taloha tora volombelona rehefa manao reny ralido miracle reny tena tsy manaika médiocrité menomenona eraky ny estrady iny vita toko razady mandreny Jesosy ny olona fa za menomenona vomafy ane zany menomenona eny am-panaovana asa nefa ohatrany hoe no ny fitiavana ny tompo raha tena tiany tompo ianao tsy mikizitiny zay aloha ny lesina voalohany dikan'izay mahatombo kizitina zany dia mistressy amin'ny asa zay tsy anao fa ny tompo zay mahatonga atsika tsy mahazo masika ampino tsy mahainao amen nisy teny zay ny tenenin' Jesosy tamin'ny pasteur hoe tandremo izy ireo mpiara manompo aminao reo
fa tsy piasanao. Tsy mahainao maina. Nomeny Jesosy ireo ho mpiara-miasa amintsika. Mety misy amin'izy ireo mety hoe karamain'ny fiangonana fa tsy piasantsika. Zanak' Jesosy ireo. Manana ny zavatra zakany ireo. Manana ny zavatra tsy zakany koa. Ohatra-nao. Dia eo amin'izay ilay tsy maintsy mifampitondra-pitiavantsika. Fianakaviana ilay natsangan'i Jesosy fa tsy orinasa. Izay nandray azy dia nomena hery ho tonga mpiasa be. Izany ve ilay izy? Ho tonga zanak'Andriamanitra. Mety efa mandroso aman-toetra be ianao, efa tena efa mahazaka ny dona, koa mandoa amin'ny fandeferana. Misy olona irahan'Andriamanitra miaraka aminao, mbola hitanao mihitsy hoe tena mbola tsy mahay mandefitra. Natao hanangana azy ianao, natao hanampaharetana ianao. Tsy izay ny anilianao azy hoe ale matory se. Mahafantatra an'izay daholo ny misy an'izay toeran'izay fatorian'ny olona rehetra amin'ilay fatao ale izy. Hitan'izay pasikalinina rehetra manatrika eto andian'ny tompo. Fa tsika zany tsy natao. Tena hitanareo hitanareo na ny critère na recrutement na mpanompon'Andriamanitra ary mila hitsitsika. Jesosy rehefa mirecruter tsy mirecruter olona capable. Jesosy tsy mirecruter olona parfait. Parazany nataon'ny tompo dia ianao voalohany pasterany tsy natsona. Fa natao ianao natsony tsy ny compétence anao ny atsony ianao fa ny fitiavana ianao. Izay no mahatonga antsika rehefa misy olona tonga hoe za pastera n'olo tena nompo dia mivavaka tsara kosa aloha ianao. Fa iny olona tonga io iny zany tsy olona mahay be, tsy olona tsara be, tsy olona expérimenté be, fa olona sain'i Jesosy hitady azy sy hafantatra azy eo amin'ny toetranao andefitra sy hanampaharetana ambara-pitsangana ny olona. Amen ve izany? Dia aorianan'izay hitanareo zavatra miova be dia be zany ny fitondrantsika araka an' Jesosy. Tadidiko foana nisy fampianaran'izay hoe adiny 12 Jesosy nivavaka ho amin'ny mpiapôstôly. Hoe iza ilay hovidiana ho apôstôly. Adiny 12. Raha atao kady tsotsotra zany dia nandany adiny firisaky ny olona izy zany. Adiny ray. Rehefa mivavaka Jesosy raha io Simona Kefasy. Nampahitanao mpandahy intelo izy. Io ve ilay hovidiako? Ary dia namaly ny ray nanao hoe io ilay izy. Saotra ray io. Hiditra amin'ilay faharoa ariahy. Io Jodasy. Nampahitanao ameloha fa io mihitsy ilay hamadika sy hanorokany efa tsy tena tia hafa noho ny amina 30. Raha io. Raha io. Tena hofidiana ve io? Ary ny ray namaly hoe io izy io. Aleo hiditra amin'ny fahatelo indray arany. Raha io, tia lehilahy ity Tomasy ny anarany. Za moa le zanak'olona tady sy za raha manam-pinoana ny olona. Fa tia mpianatra ity raha io. Tena hoenjana ny sekoly finoana matao fa ity nge tena tsy mino hoe. Raha io, hofidiana ve io? Misy zavatra miovy izany io izy io izy. Ka matetika ny sitrapon'Andriamanitra tsy le sitrapontsika. Mitady mpitendry mahay, mpitendry tonga foana, ary mpitendry tsy mikilavaka. Mpitendry hafa mihitsy no asian'ny tompo tonga eo aminao. Mahafantatra an'izay tsara daholo izay efa mikirakira mpitendry. Sujet de prière mila entiny zany président vavaka ho mpitendry. Hitanareo amin'izay ve? Raha isika ny anilika an'ireny olona ireny ny pasteur namana sy mpitondra asa fanompona. Raha isika reto no manilika azy ireny. Aiza izy no ahitan'i Jesosy? Manomboka androany feno Jesosy tsika. Mianatra mamindra ohatra ny fomba hitondran'i Jesosy ny fanompona. Tsy manenjika objectif tsika hoe recruter olona tsara. Nisy tena anankiray izay tenenin Jesosy nampiteneniny amin'ny pasteur daholo fa hoe miomana azy izy sa olona be loha daholo no entiko aminao. Dia mijoro avolombelona eto tompoko fa marina izany.
question manaraka. Eny tompoko, mahafinaritra be le fiarahan'androany fa tiako hatongavana tamin'le hoe mila miverina Mosesy, tsy le négatif Mosesy na négatif ny Abrahama fa le positif, tahaka ny hoe fahadian'ny 770 alina izy men'Andriamanitra ny didi folo, zay Eli dia olona takatsika ihany fa naherin'ny vavaka mba teo Elia zany amin'izao satria hiverina tamin'ny andro zay le tena tiako hatongavana zany le zavatra positif. Iny tompoko dia tonga kapy dia apetrako le fanontena faharoa fa le faharoa dia le resaka fiombonana mihitsy mba tena tiako ho apetraka tsara satria raha tsy hoe olona niady akory no ampimbonina fa le vavaka nampianariny tarainan'i Jesosy tao Mosan Getsemane hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Ho anay fiangonana Apokalipsy zany tena mandinika ny ololalina hoe ahoana ny tena tongavana amin'izay satria zay indrindray rehefa manantona ohatra mitsokanay ny olona haiko hoe inona mampatahotra ny olona aminay dia mba tiana toetran'i Jesosy manko hoe zay manantona ao izy tsy ho lavika nefa zay ohatra ny lavin'ny olona nefa zay mba tia ho ao anatin'le fiombonana. Dia ny Efesianina manko miteny hoe ny Efesianina hoe mandra-pahatonga amin'ny firaisan'ny finoana. Dia ho antsika tompona ndraiky tato amin'ity fampimbonana ity zany hoe roviny zay vao tonga inona no dinga natao hatongavana amin'izay satria baiboly mihitsy nefa miteny hoe tonga amin'ny firaisan'ny finoana. Dia mialatsiny raha miresaka kely ny fiangonana lehibe hoe le FFKM hoe fiombonany fikambanany fiangonana kristianina eto Madagasikara fa tsika zany no ohatrany tsy tafiditra eo nefa tsika ny kristianina dia ho anay fiangonana Apokalipsy zany mba mangataka fanazavana amintsika tompona ndraikitra mihitsy hoe inona no atao tena hatongavana amin'izay hoe mandra-pahatonga amin'ny firaisan'ny finoana zay. Saotra tompoko. Zavatra anankiray pasteur ho an'le Mosesy Eli teo tsetsatsetsatra sy aritra kely hita tao amin'i Jesosy daholo izy koa nanao 70 andro sy 70 alina zany hoe tandindony Jesosy daholo zay nitranga tamin'ny Mosesy sy Eli. Misy zany le côté positif ny Mosesy sy Eli zay hita tao amin'i Jesosy ihany koa nefa zany hoe manondro an'i Jesosy daholo ihany izy rehetrarehetra zany hoe raha dika zany feno tanteraka tsy anarpiana tsy analana eo amin'i Jesosy. Raha tany amin'ny Eli double portion dia ny fanahy tao amin'ny Mosesy indray ny zarainy tamin'ny 70 lahy dia fanomanana ny tandindony zavatra ho avy. Tsy hoe teoriana koa zany tsika hizara ny fanahintsika aman'olona na hoe ampiasana fa hita ny fanahy masiny Jesosy Kristy ao anatin'ny olona dia azontsika hiainana amin'ny fahafenoana tsy double portion akory fa en plénitude tena fahafenoana no omeny Jesosy atsika. Noho izany feno sy tanteraka Jesosy zay mivalin'le tamin'le Mosesy sy Eli teo. Ny anankiray faharoa mikasika momba ny FFKM tsika rehetrareo raha hoe mametraka fanontaniana amintsika samy zanaky ny fiangonana daholo tsika talohana Apokalipsy, HVKL, Rema sy ny sisa rehetra. Dia ao anatin'le izy mila miray fotsiny fo ao anatin'le izy satria ny fahasoavan'Andriamanitra rehefa tena hoe mandeha Jesosy mitondra antsika nadingana fiombonana anankiray dia tsy ny maha olona mihitsy na saina na fahendrena maha olona ny tonga izay zavatra izay ho tanteraka. Za tena sakaiza mpiara-miazakazaka miaraka amin'ny Apokalipsy fa tsy mitsoka anareo zany kosa aloha ny SVK hatramin'izay daholo io te-tanana ho an'Andriamanitra n'izany tena tsy mitsoka tsika fa miaraka eny foana tsika amin'ny fotoana rehetrarehetra naiza naiza risorako an'Andriamanitra ny amin'ny fisiany fahasamihafana misy eo amin'ny corps du Christ. Fa ny zava-dehibe aminay dia zao hoe isika tena miombona tsisy elanelana tsisy fihetsaram-belantsy fa tena iray tanteraka ary Jesosy Kristy no mampiray antsika. Amen. Dia ao anatin'izay mandrositsika ao anatin'le vision erahana tena Kristy ivo, Kristy fototra, Kristy toriana, Kristy sy ny famonjena. Dia azoko antoka fa raha vao zay ny fototry ny zavatra iombonantsika mampiavana ny olona amin'Andriamanitra, mampiray ny olona amin'ny Kristy, manomana ny fiverenan'i Jesosy dia tanteraka ny fiazakazantsika ao anatin'izay tanjony iraisany izay ho mino fa tsy ho ely zany pasteur
satria sakaizantsika daholany tsisy zokony na zandriny na lehibe na kely fa kristiany rehetra mameno rehetra am'rehetra sady zany pasteur eto mantsy misy pasteur loteriana dia misy pasteur nefitsikemo eto no ity tanina mafy be ho an'ny tompony amin'ny firaisantsika mianakavy makasitraka tompoko. Sotra tompoko miverina kely ahako amin'le teniny niavako ato. Misy ohatra anankiray asa raha mba azoko zaraina ahitantsika hoe inona ny tena marina tokoa ngamba ny raha azo atao. Misy olona anankifito nitapenana amin'ny masony naroso izy mbola sy nahita éléphant zany izy fito ireo nitapenana amin'ny masony dia naroso izy teo amin'le éléphant dia samy mikaroka teo izy samy mitsapa teo zany izy azahoany mitsapany tsirairay teo dia avy eo naverina takomana le éléphant dia nasiana ny teny izy hoe ahoana ny fahafantaranao an'le éléphant dia samy nanambarana izay tandrify azy ny teo amin'ny tongotra dia ny boribory nahazo ny sofiny teny hoe zavatra fisaka nahazo ny rano malava misy volony nahazo ny oro samy teny daholo zany reo ary ireo tsisy azo disoina satria marina daholo le nyteneniny samy izy dia samy mijoro amin'le nahitany anazy zareo ary tsy azo disoina araka voalaza teo fa rehefa naseho tokosa le elefanta zay izy vao nahita hoe kay sombony amin'le elefanta ny voatsapako kay tsy le tongony fotsiny zay natsapany tongony kay tsy rambony fotsiny zay natsapany rambony kay tsy le orona fotsiny zay natsapany orona ka izay no tiako zarana amintsika menakavy zay natambatra Andriamanitra eo amin'ny fanarahandiana azy fa tsisy ambony sy ambany tsisy visy havanana eo ary lay ny tena manokana no mba mifampizara dia ny hoe raha sendra n'le tongony ianao dia eritreretiny hoe le rambony koa mbola fa raha toko teny hoe le tongony tena izy dia mbola banga ihany le izy fa tsisy mahafeno ary tsy misy eto ambonin'ny tany afaka ilaza hoe manana ny fahamarinana tanteraka mahakasika an'Andriamanitra zany alehibe loatra Andriamanitra fa sombotsombony menitsika tsirairay avy fa le sombony menitsika tsirairay avy no tokony arodana ilay mampisaraka azy fa tokony zay mba zarana moa satria na ny tany niavako tatsy hoe ahoana moa le zokony zandriny any ambony ihany tsy zokony zandry zany ihany tsisy zany tsisy fa isika mifampitatana isika mitoro ny fahamarinan'i Kristy zay rehefa izy rehefa za manaiky hoe nao ambonino zay eo amin'ny fitondrina filazantsara dia mirona eo fa raha vao izany mametraka hoe za amboninao dia tsy mety io zay ny tena izy tompoko hoe fampisarana dahoarintsika marana amin'ny alalan'ny vavaka satria inoko fa zay fanontaniana mety hoe mbola tsy napetraka tsika na mbola tsy voavaly dia mihina fa hoe mivavahady ny lanitra ho valiany tompo aminao zay fanontaniana zay amen amen zany hoe aloha miaraka makany aloha zany e zay ngamba ny le tiana tongavana atao dia miaraka makany dia any valiana le zavatra rehetra eo tsika hivavaka e satria mila vavaka daholo zany zavatra andresantsika zany a mila vavaka mila fiombonantsika vavaka mila fifampazakana ary za mahita fa raha misy ny afaka hifampazaka dia ny samy zanak'Andriamanitra indrindra ny samy pasteur zay mampahazo ainanao na mitsangana na mipetraka mety daholo a fa ny fotsika no sikafatsika eo amin'ny tompo raha hitsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy averinay aminao ny voninahitra isaoranay ny anaranao ankasitrahana ianao tena mifony amanontolo lehibe sy avy indrindra ny fiandriananao ny fotoana tapamaraina na dia fikasana tsara na dia faniriana tsara na dia sitrapo tsara dia tsy tanteraka zany a raha tsy ianao tompo ny asa ianao tompo ny fiangonana
no namely izany ho tanteraka. Sotrabetsaka ny amin'ny fotoana rehetra teto hatramin'ny fotoam-panomanana ireo mpanomponao maro izay ny salama ny karakarany sezana nomana ny sonao. Sotrabetsaka ny amin'ireo mpanomponao nampiasainao tamin'ny fiankofana fiderana, fitendrena, firana, fitariana. Sotrabetsaka ny amin'ny teny rehetra nalefanao avy teto amin'ny altaranao androany. Namakivaky ny fananay, namango ny fonay. Nisy tamin'ireny teny reny teny efa renay. Fa soa fahaverina zany satria mahasoa. Misy anko mety hoe teny tsy mahazatra. Misy anko teny maro samihafa zay nomenao mba tonga anay tena ho tafiorina, ho tafaverina sy ho tsara fototra. Iverina ho ao aminao ary ao aminao rery ihany. Ireo karazana fanontaniana rehetra zay napetrakay, ianao mahalala fa tena te handroso ane zay. Ndraindray misy zavatra tena tsy mazava tokoa. Fa soa fa misy ny fotoana toy izao ahafahanay mifankaty, mifanampy, mifanoro satria eo ianao miaraka aminay. Mankasitraka iray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'izao fotoam-piombonana izao. Matsaoram-bavaka an'ireo pasteur, mpiara-miasa, mpiara-miazakazaka izay mety tsy afaka tamin'ny tapamaraina iny, ianao no atsiaro azy ireny any ampiatrehana, na mety izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, mety any anatina asa fanompoana, mety any amin'ny fiangonana misy azy na inona ny mety ho anton'izany dia mivavaka ho azy ireny izay. Mifampivavaka anko izay ho amin'ny pasteur rehetra sy ny tompona andraikitra, ireo mpanomponao izay tonga eto androany. Atonga anay tena iaina ireo teny izay nomenao. Fa misy zavatra mahamaika anay nefa tsy mahamaika anao, ary indraindray zavatra hamaevaninay nefa tena mahamaika anao. Vavaka izay iray amin'ny anaran'i Jesosy mba ho mpanompo tsara toetra, tsara fanahy, tsara fijery, tsara maso, tsara fomba fiteny, tsara saina, satria natao hanahaka anao zay. Petraka am-pelantananao ny fotoana ahafahanay anko miara-misakafo, miara-mihinana, miara-misotro, fa indrindra ny fidirana indray ny amin'ny tapany rariva izay inona efa ho tahinao ny fiainam-panahinay. Ao anatin'izany fitahim-panahy zany dia ianao dia atsiaro ny asa fanompoana rehetra, ny fiangonana, eo amin'izay sehatra sy dingana misy azy, arak'izay mba nofinofo sy faniriana ary vision ao am-pony ireo mpanompo izay nitendrenao sy nantsonao hitarika izany. Vavak'izay Jesosy mba ho tsaronao, ho taona tahaka ny fotoam-piaingana vaovao androany, atserovanao ny zanakao rehetra eny am-piatrehana azy, any amin'izay fokotany, tanàna misy azy. Jesosy ianao ny tompon'ny fiangonana, tsarovin'ny pasteur anao tsararay avy. Ny fiaina tokantrano, ny fiainana amin'ny andavanandro mihitsiny, amin'ny anaran'i Jesosy, na ny fahasalamana sy izay rehetra mahakasika azy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lava hitetany lamafia ho an'ny tompo amin'ity androany ity, satria be dia be ny fampianarana nampitain'ny mpanompon'Andriamanitra, nazo valiny mahafatra-poko ianao ozy izy le fitenenana zay hoe voky ny fanahy, voky ihany koa ny nofo rehefa avy eo. Ankatana ny mpidera, ny mpira, ny mpitendry ozy ny ten'Andriamanitra hoe aza miseho eo anatrehan'i Jehovah tsy mitondra fanatitra ihany koa, nefa izay nisan'ny zava-dehibe ny amin'ny fanatanterahana an'izay fanatitra izay. Mbola amarana eo sy tsodranony amin'ny fanatitra ny président ny FMFA rehefa avy eo dia hitarika antsika ao anatin'ny sakafo any mpanompon'Andriamanitra sy ny vadiny dia hiditra ao anatin'ny fotoana rariva indray tsika izay iarahan'ny daolobe, iarahan'ny mpino rehetrarehetra, mino fa tena finaritra zay rehefa avy eo zay afinaritra ny sakafo, fa ny fotoana rariva koa dia tena tsy latsa-danjany amin'izany fa tena tsara satsy zany hoe asioteka mafy ho an'i Jesosy voninahitra ny tompo ozy izy le hira mahafinaritra zay zay rehetra ilainy dia ao aminao. Amen. Andao eo am-pitsanganana nanaterahantsika zany fanatitra zany araka ny lamina sy ny fandaminana dia ny avy any afara no androso ety anoloana hatrany hatrany mandrapatonga ny aty anoloana. Ao anatin'izany hira mahafinaritra zany no anaovantsika ny fanatitra zay rehetra ilainy dia ao aminao. Andao aritsika rehetra voninahitra ny tompo ao anatin'ny tsikitsiky mahafinaritra satria nahazo teny ianao ny mahazo azy ny teny.
ao tetanana voninahitra ny tompo regny any akenao mba hojejery zao amin'ny fanampona anatin'izany fidiran'izany voninahitra ny tompo afaka mandrositsika ao amin'ny tontolon'ny fanatitra